plasy tovavy tavarakasika atao anatin'ny fandarana miara-manonja eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada amin'izao zoma 4 mars 3 sy 2 zao manantitra ny arabo mba ampirarintsoa antsika mianakavana ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny Ramasina isaorana ihany koa ilay naro noho ny fitatanany antsika rehetra sy ny fitahiny satria raha tsy eo izay Andriamanitra izay dia ho zava-poana ny horesahany eto ary tsy ho totosa araka ny tokony izy ihany koa ny fiarahantsika amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ka dia isaorantsika izay nahary izay ireo ko teknisiana ihany koa tsy azo adonona na ny eto amin'ny foibe na ny manerana ny anosy zany dia tolorana an'izay fisaorana izay akoatran'ny izay dia misy ny mangataka araba manokana dia hoentitsika izany anisan'izany ohatra ny ao sabotsina mehana ray vohatra ao dia tolorana ny kokoa sy ny araba manokana anisan'izany reo mpitondra taxi ny mpivarotra ny mpandrara isan-karazany ny mpanao vary mandeha sy ny sisa dia tolorana n'izay kokoa manokana izay zany ny ao sabotsina mehana rehetra ao satria dia manaraka akaiky dia akaiky ny miara-manonja eo ihany koa ny raharam-pirenena tsy azo atonona ry samy sy ny namana zany eo amin'ny taxi pitapitan'ny commune nord zalahy reo zany akoatran'izay tsy adronareo any ampitan'ny Ramasina ny any États-Unis ny any France ny any Asie anisan'izany ny any Chine sy ny any Japon ihany koa ary ny tsy akaikikaiky ny ao Afrika zany dia maro be ianareo no mangataka an'izay araba manokana izay ka dia aterina ny araba ho antsika mianakavy ny fandehan'ny fantarantsika amin'ity indray mitoraka ity dia eo ny mpisehatra izatsokajiny zany hiakatra eto amin'ity fandarana ity raha tsy misy ihany koa ny fiovana dia mbola ho avy eo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafity tamin'ny alalan'ny tiko Madagasikara atao amin'ny boribory tamin'ny fahenina ny député Totso Andriamampandry dia eo ihany koa ny namana fanira zava-manantany hitondra ny fanazavana maro samihafa amin'ny raharam-pirenena izany tao anatin'ny 4 ora tao anatin'ny 7 ora dia ataontsika hoe nafana ny raharaha zany hoe mafimafy ny fanehoan-kevitra fa tsy vita an'le hoe mipetrapetraka intsony any amin'izay misy ny tsirairay ihany manoloana ny tsy fihetezany raharaha eto amin'ity firenena ity inona tokoa mantsy ny zavatra mitranga tsy misy raharaha vanina tsy misy zavatra mandeha amin'izay loniny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao to arakaraky ny androsoana to arakaraky ny mampandeha ny fotoana makany amin'ny izany hoe fifidianan'izany no ahitana taratra ny tsy fandehanan-draharaha maro lafy eto amin'ity firenena ity tsy azo atokisana ny ACC hoy ny fianakaviam-beny ny mpanohatra mavesatra be zany fitenena zany ary zay tokoa ny marina rehefa dinihana ny zavatra mitranga amin'ny tontolo politika teny amin'ireny antemera-pirenena hoe hanao motion de censure ny gouvernement reny nitsefitra ny filoham-pirenena mitsabatsabaka amin'ny zavatra tsy tokony hitsabahany hitan'ny fianakaviam-ben'ny mpanohatra fa misy fandray atendro ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny fahefanam-panatanteraka zay tsy mety mihitsy amin'ny tany republikana satria tena zava-dehibe ny antsoina hoe fisarahan'ny fahefana na ny séparation de pouvoir tsy misy an'izany intsony eto Madagasikara raha ny fahitan'ny mpanohatra azy tsy mandeha amin'izay lohany koa ny firenena satria dia mbola mitoetra trano ny olana eo amin'ny tontolon'ny lavanilina eto amintsika vokatry ny alahelo sy ny fahatezerana dia doran'ny olona eny amin'ny kalamanjana ny lavanilina raha ny tany Sambava ary miantsoantso ny tany amin'ny hatrany amin'ny hoe miala amin'ny fitondrana miala akoatran'izay ihany koa ny mpianatra ny polyteknika sy ny mpitandro ny filaminana manao polisy volera teny avotovorona eny raha ny omala mbola tsy voavaha foana io problema io ny vary 703 ny ray kilao 560 ny ray kapoka ny siramamy tafakatra hatrany amin'ny 400 ariary ny ray kilao 503 raha somary latsaka kely ny baolina resy 3-0 ny syndicat ny mpitsara dia mampiantso mpanao gazety rehefa kelikely eo anana ny ambarany ihany koa ny syndicat ny mpitsara ho hitantsika eo moa zany rehetra izany zany ny santionany
amin'ny tsy fandehanan-drara hatrany amin'ny baolina de efa fahambaraka 3-0 tetsy mahamasina betsaka ny namana te ndao mba hijery baolina mba hanala azy fa mba io zao mba hoe fialam-boly tsy mba hoe hanohana an'ikimpa-pirenena inona ny teo tondra todinody dia maimaina daholy niverina avy any zany fandraisana fepetra tsy misy maninona raha tonga de sorona any ny entraîneur de soloana fa ohatr' zany ny fomba fitantarana nyity fireneny ity am'izao fotoana zao ka aza maika isika ny amin'ny hoe isy mazia tsisy an'izany mazia zany io ary eo ny milanjany amin'ny hoe mitady teteza mity ireo mpanohatra ireo tsisy an'izany ao na kely ary enoy tsara ny fanambarany ny député amin'ny vangaindrano Ramatoa Eleonoro Joasy fa tsisy an'izany resaka hoe teteza mity zany eo na mipitiny ary na ohatrany silaora tsisy an'izany eo fa ny mpanaparitaka ny zavatra tsy nitenenina no manao zay hoavany any ambadimbadika any zay zany ny ataontsika hoe famitinana amin'ny akapobe ny zavatra anseho teto amin'ny firenena de hoy isika hoe de ahoana zany raha malagasy inona no atao sinisia sinsisa ny atao aloha ny fandraisana ndraikitra maolo-pirenena tsy maintsy atao iny fanarahana ny raharaha tsy maintsy atao zany ary ny eo anivon'ny parlemanta ihany ko dia indrindra ny eo anivon'ny ny ateny meram-pirenena dia tsy petraka fotsiny amin'ny izao ny ACC mantsy any anivon'ny fiarahamonina any de hoe tena hoe ny ACC no manapa-kevitra farany tsisy azo atao intsony rehefa zao tsisy azo atao ahoana reny zao maly ataontsika hoe sambany ihany ko voanisy an'izany hoe tena fiarahana angezabe zany de eo anivon'ny atoko politika marina fa hoe ny député zany aty amin'ny mpanohatra aty no tena hoe mitondra ny fanazavana fa ny fiarahana na ny alliance dia teraka eo anivon'ny fianakaviambeny ny mpanohatra satria maninona atosiky ny fitiavan-tanindrazana sy ny tsy fanekena ny tsy rariny sy ny tsy mety sy mifandikan-dalàna miverimberina fandikan-dalàna maromaro sy maro lafy eto amin'ity fireneny ity zany no mahatonga ny reny teny amin'le hitsy reny fa tsy hoe ndeha andany andro eny akory ireo mpanao politika ireo ancien président anankiroa zao no tonga teny hotronony ireo mpitarika politika tena hoe manana ny maizy azy kinina indray no atao hoe tsy zakany sasany amin'izany marina aloha fa misy ny tsy mahazaka fa na mahazaka na tsy mahazaka lojika an-javatra io manoloana ny fahasarainam-bahoaka sy ny fijaliny ny malagasy amin'izao fotoana zao miaraba ny namana faniry razafy manantany tonga eto amin'ny fandarana dia menanao vetrany arany sehatra ndozatsisy miaraba rena sady misaotra ho atsika zay mpanaraka nyte fandarany ity miaraba mbola sifaly ao ambadika ao ny any amin'ny radio mada zay mpiara-manonja amitsika ny namana rehetra any amin'ny faritra sy manerina zao tontolo zao de arabaitsika avokoa zany naizanaiza toerana misy atsika androany moa mbola misy zavatra nde hiazakazana rehefa aveo rena de ohatrany de iankony ianao zany manao fitafina zay afahana miatrika zay fotoana izay fa dia anaovana firaritsoa namana rehetrarehetra zay eona rehefa aveo zany indrindraindrindra reo team zokony ancien team zany na team ancien zay moa tena malaza azy zay manao feonambe am'izao fotoana izao de anaovantsika kopakopatanina mahereza ho an'izy ireo miatrika an'izay fotoana androany zay eny resandrina tikeo tokoa telo saotra ny baolina zany ho an'ny Baria sy ny Centre Afrique tonga de avy hatrany tsy miambahamba mihitsy ny teny rehefa politisena ny zavatra de ohatran'ireny ny vokatra mipolitisena le FMF fédération malagasy ny football mipolitisena fametrahana n'le coach de natao mihitsy n'izay fomba ny diabolisena nanaratsiana n'lay Raoul sy lay Eric Rabesan-dratana de nametrahana anty Nicolas Duputy de reny ny vokany olona efa tsy manana club olona efa very match olona efa tsy ampitsony ny performance-any reny no natsona natevin-darana n'le Baria nefa voainga antsika no nioty vokatra tsara tam'le Baria sanina zany de rehefa politisena hatramin'ny kanja satria herinandro mialohan'io lalao io de ny lalaovina satria zany hoe mba hahafahana manao diversion de ny kanja amin'ny Baria de tsy mahamasina sy lay resaka téléphérique aty na voavoaka tamin'ny fotodrafitrasa sy ny lalana any ambily be hoe tena miasa le fitondram-panjakana satria efa niazakazaka ny fahasorenan'ny olona de nitady diversion hafa de nikanja amin'ny Baria sy resaka Baria io nanaovana diversion
de navita le fitondram-panjakana de milaza tsy ty sinsisa de hitatsika tsara zao fa bokaboka le kanja nanaovana baolina omaly de nisy de vo anaterany mihitsy ara teo hita tamina maso jery baolina zany tsy voarina le kanja lay nandizana tamin'ny tranona de bokaboka le kanja de aza manantena nininina koa raha regroupement 2 jours 3 jours avant match nataonao politisena daholo izy de reny nefarany hitikidirana to tsy tokony hidirana de ao ambadiky ny faharesena na tianareo na sy tianareo nareo volomboasary ao ambadiky ny faharesena satria mipolitizenareo ny tontolo ny fanatanjahantena tahaky ny zavatra rehetrarehetra ataonareo io mipolitizenareo daholo de io ny vokany tsika zany de makahery foana ny baria zay mbola no famerenana fa mba miteny ihany tsika hoe aza midikiditra ny zavatra tsy fiditra ohatry ny fidiranareo amin'ny vanille ohatry ny fidiranareo anatin'ny volamena de potikio le izy resaka administration ohatra fitsabatsabahana amin'ny andraikitry ny député zay indrindra resantsika zay rehefa avy eo de tonga hatra ty amin'ny fanotanjahantena de hitatsika io mivokana mampalahelo le tontolo ny baolina kitra satria rehefa resy manko reto de tsy te ino moa zany tsy te assumer le défaite ary efa mitentsika fa rehefa ratsy vita naza mijery baolina de mbola lasa ihany mijery baolina rezimenakavy zany nge zavatra nitranga daholo zany tena mamasina aloha resahany ohatran'izay le izy satria reto olo reto manko a raha tsy anarina mafy tsy mety fay fa faly anentsika foana any mpanohatra tsy mpanohatra ny nanao an'le groupement na ny namoaka ny lista mibaria na ny nampikotrana teo mamasina fa nareo no mipingapinga de zao ny résultat zao politizenareo le izy de lasa misy fiatraikany ratsy le izy avaratsika foana fa olona tsy tokony natsona ny natsona de reny ny zavatra nitranga le diboy koa miditra ao anatin'ny zavatra miditra volakinapo ny andoavana volan'olona 150 millions d'ariary zany ho mbola ho adinina zany rehefa tsy eo amin'ny fitondrana nareo fa tsy zavatra mandehandeha ho azy zany fotsiny eo ataovy mazava ny soratra ny écriture rehetrarehetra am'ireny rehetrarehetra reny zay ny amin'indrina fa mampalelo le zavatra kanefa moa tsy maintsy nyresantsika satria itsika tsy vitany hoe piti baolina kitra fa mpanao tsika aloha zava ny resaka mpanao baolina no miresaka eto fa tsy miamby kosa tsika hoe champion fa mba tany kely any amin'ny faritra zay nisy atsika koa tsika aloha zany mba nety any zavatra natao tamin'ny fotoanandro fa tsy ambony zany zavatra zany anefa ohatra ny sasany eny ary zay ny amin'iny fanontany sambavatany a ny teria am'le tsy ambomana mbola mbola resantsika rehefa aveo rina fa ny iomana iaraka amintsika eo rehefa aveo de iada tarika ny FLN dia député Todso eto a de miteny a fa raikitra ny rapitso na inona na inona zavatra misy a eny mikanja ny Todso Ambatolampy Ambohimanarina raha ny fahafantarantsika ny député Todso de miaraka amintsika vao marainy député Todso fa vao antso eny amin'ny préfet zany député Todso no la etsika rapitso ho tanterahana eny Ambohimanarina de rehefa avy any rehefa aveo zany tonga de eto izy de eto amintsika eto izy avy any amin'ny préfet de resaka eto ny vaovao zany avy any amin'ny préfecture zany tsara ihany manamarika fa tamin'ny talata de niresaka teto hoe efa tafapetraka lay taratasy manazava mampafantatra la etsika atao amin'ny sabotsy izao satria izy io zany a domaine privé fananan'olona manokana mifefy misy vavahady kianja anatiny ao a donc tsy tokony nisy problème le izy amin'ny maha fananan'olona manokana azay ry narabe mananjara dia fampahafantarina amin'ny fitondram-panjakana no natao zay zany zavatra natao zany ka voantso eny moa sy olo mamboaka Todso Andriamampandry eny amin'ny préfecture rehefa avany député Todso tonga de eto amintsika eto de eto izy no mizara ny vaovao zarainy amintsika eto zany hoe inona mety vokatry ny lay fiantsoana zay nitanterana fa mikasika an'izay zavatra indrindra za nahazo message zay miresaka an'izay zavatra zay ihany satria misy zavatra mamoehitra ihany ataon'ny olona zay tsy mahazaka demokrasia am'izao fotoana zao ary ampiasain'ny olona ataon'ny olona fitaovana politika de anatin'izany chef Fokotany na varan-tanàna eny Ambohimanarina dia ny vice présidente ny Fokotany Ambatolampy Ambohimanarina tsy hotononiko nanaranareo rovavy mba ho fanajana kely aloha fa zao betsaka ny zavatra ataonareo raha ny vaovao voarainay zay mandeha any amin'ny Fokotany zay niteneniko teo zany am'ireo olona zay hiatrika an'ilay lanonandehibe eo amin'ny kianja ny Todso eny Ambohimanarina raha pitsy sabotsy io inona no mitraka de niresahana am'izay de hoe sakanana ny olona tsy hoeny de lazaina fa zay makeny zany dia tsy omena tosika afameno sy vatsitsinjo ngany olona azo zay zany ny zava-misy tambatambasa ianareo le voatonona teo
miasa am'zany nareo avara-tanàna sy ambatolampy Ambohimanarina mbola tsy hanonona anarana eto fa zasakanana ny olona de aza mpirorona koa hoe zay makeny tsy mahazo tosika fameny sy varitsinjo fa nga io amy babanao samy mamanao ary tsy amy fitondram-panjakana io tsy any TGV io avy any mpamatsy vola io amy vahoaka malagasy io efa nambarantsika teto fa misy karazany telo ny endrika fanampinina fa ny fomba isehony ny hafa ny aide ny dan ny pré ka na vatsitsinjo io na tosika fameny io na varomoro io na inona fomba etsona azy de misy sokajy daholo zany amin'ny alalan'ny fomba fiasa erahana amin'ny mpamatsy vola eo amin'ny sehatry raisam-pirenena zay a makany amin'ny vahoaka malagasy ka tsy any TGV io vatsitsinjo sy tosika fameny io ka anaovana fandrahonana ny amin'ny olona hoe zay makany tsy mahazo tosika fameny sy varitsinjo satria ve mahantra le malagasy sahirana le malagasy satria atahorana le hetsika ataon'le tiako Madagasikara de bloquina ny fomba samy hafa le izy rina mba tsy atonga le olona ho avy eny fa tsy fakahitana ohatry mivitsika ny olona ho avy eo rapitso eny Ambohimanarina mahazo ako ny maro bitsika avy any am'zany boribory tamy fahaenina zany fa ho avy tena ho avy bobaka ny olona eny amin'ny kanja ny toditsoa ka eto fitsika de efa milaza oketsy tandrema tsara tsy fa manakaiky mifandreseny ty tolony ty dikan'izay zany mba halamindaminy ny fihetsikareo eny amin'ny fototreny ny olona lasa anidina ikopaka fa zay manao zavatra hafa eo a taraiky de miteny fotsiny tsika mpanajana zany tenenantsika an'izay rina mba hahatonga zany am'ilay hoe aleo ny olona zay ho avy eny hisitraka amin'ny fandehanana eny ara-dalàna aza sakatsakana aza anaovana antsotsay politika mbola ho avy eo député Toditsoa mino fa manakambara ihany ko izy ny am'izay zany de manamafy zany tsika eny a am'izay a kianjany Toditsoa Mbatolampy Ambohimanarina zay alohan'ny idirany ada rina resaka n'ity sary ty tsika de tsy am'le hetsy Ambohimanambola inona zavatra nitranga tonga de alefaso ny sary ay tsy mbola io aloha ny alefa faly fa ny vaovao eny amin'ny nouveau hotel aloha tonga de alefatsika arotsay ny sary satria mirotsaka ny sary am'izao fotoana zao efa eny satria niseny mikarakara n'le fampiaona n'lay vondrona politika de firaisamonim-pirenena de atrehan'ny FFKM fa tsy maintsy mila fitandremana ihany le izy fa sao de avadiky reto olo reto fikaonantom-pirenena fa tsy fikaonantom-pirenena io fa fifanakaloza-kevitra io am'reto zavatra be da be ataon'ny seny mikarakara fifidianana avereno ny sary faly hitatsika teo zany monseigneur Odon Marie Arsenal Zanakolona archevêque Antananarivo ny député membre Bendrina zao io androany io zao de zao io de hitatsika Mohamed Rachid ry akaiky ry ato zany pasteur Ami hitatsika amin'ny sary zao avy anivony FJKM anatrika le fiaonana dia ny docteur Dini avy amin'ny FLM zao hitatsika amin'ny sary zao zany Luthérienne zany mazava ho azy dia iza ndray ty ay Massovo frantsay Massovo frantsay ty ka le niasa tany Djibouti taloha ty de miasa eto amintsika fa Gilo sa iza moa le anarany very kely fotsiny de mpanao politika député fetra député Rambosalama Barra Fatrolaza Rabendrina Zanzaka Bruno Ramael ry arindria de mahita amin'ny Besarla ry arina kely ria de Mamra Bendrina de Mohamed Rachid zany reo hitatsika amin'ny sary io zany efa eny atoerany eny deuel reto ny avy amin'ny RMDM de io zany Kiabivaky ny Adina de Besarla Pasteur Edouard de Bruno Ramael aitsika tsenjery daholo reo olo reo de ato ndray zany bro politika ny team misy any SG Rina Randriamasinoro Jo Barson HVM Barra Fatrolaza zay zany hitatsika amin'ny sary de mbola ato ihany miverina ihany maître Eloandre Tefy Mijoro dia Jean-Claude Roger Rakotondrina de Barra Fatrolaza zany tsika daholo zay hitatsika amin'ny sary rehetra hiatrika an'le fiaonan'androany mbola anakambara momba ny resaka senisy OIF itsika any Rina kely any ty OIF ty manko zany zao dia rwandaise mitarika an'le OIF io ministre ny communication taloha de lasa ministre ny affaires étrangères sady coopération dia lasa voasafidy nitarika ny OIF mandata amin'ny 2019 taoriana ny Michael Jean tadidinrina tsara iny aiseny ny vehivavy iny raha sy diso le Michael Jean efa tonga teto Madagasikara de totsy le vehivavy iny zay niazo tamin'ny oto io fa zao eny misy fahagagana kely ihany am'ty zavatra ty satria langue nationale ampiasain'ny Rwanda ka teny anglisy fa zara fa misy miapahany teny frantsay fa zareo niditra ao anatin'ny OIF fa io mila mampamailo atsika io am'le délégation nany OIF tonga eto
inona ny liany amin'ny Kagame sy Madagasikara sy ty OIF ty za mbola tsy resaka Wagner sy ny volamena tsy androany resantsika an'izay rena satria lesona lava be zay fa mbola ho resantsika le izy rehefa tonga fotoana iresana de hihaino vaovao zany tsika rehefa avy eo avy any amin'ny nouveau hotel hoe ahoana ny fizotry ny dinikany de hiverina any am'le itsy ambomanam-bola am'izay zany tsika nitsatson'ny olona fa zaho hoe sy ny sisa ho an'ny compte fake tonga de niasa be omaly fa zao rehefa mpanaraka miara-manonjy ianao MBS radio Mada de tsy very anatin'ny vaovao satria indra ny antondrina mifampizara ndraiky tsika amin'ny rahalahy za nanao kianja ianao nitazona ny antenne teto de nalefa intégral teto ny fanazavana teknika nentin'ny député Nathan Fotsiny ary Soara Fidimanana mikasika amin'ny fomba fijeriny ireo parlementaire satria ny omaly de solombavam-bahoaka lay solotena nanao an'lay requête nalefa tany amin'ny ACDD de ny ACDD indray zay ny ravan'ny conseil des ministres tamin'ny larbi no nandefa azy tany amin'ny ACC de na de namoaka ny fanapahany zany amin'ny ACC de nanana ny fomba fijeriny re solombavam-bahoaka de omaly izy ny namaly an'izay de nazavaina ara teknika sy niaraky ny lalàny zany fa tsy hoe tsy azo ivalozana de tsy mahazo miteny akory ny solombavam-bahoaka fa mbola misy foana ny azo atao ao arinan'ireny satria ampiasan'ny andraikiny amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy amin'izay re solombavam-bahoaka ny Madagasikara reo de ano mapa amboro mapa inona moa zany mampitsatsaka an'le mpitondram-panjakana sy mipanohana azy mampipararetra tsy tenentsika le ray tsy nenentsika le ray mampaninina andro zareo moa iny zany fa tsy sotombotsika amin'ny voambolany zany de mazava ihany ko ny fanambarana vakiny Joasy Léonore solombavam-bahoaka Madagasikara voafidy tamin'ny Vangaindrano coordonnateur national ny coordonnatrice ny antoko tsara tafina miaraka amin'ny ray aman-dreny Parainy Auguste fa reto ny sary ny tranga omaly ary ty sary ty tsy le fanambarana nge problema le fitondram-panjakana fa reto tonga de nitsatsaka hoa nidy zay tsy nidy tany anary retraretra tany vo mivoaka ty sary ty lefa so am'izay faly ity sary ty ny problema an'ireo voalohany indrindra sary ny Ravalo manana marka filoha-pirenena teo aloha rajonaly mampianina Hery Martial Rakotondrina filoha-pirenena teo aloha Rivo Rakotovao filoha-mpanjakana teo aloha Ajo Andriananarivelo filohan'ny antoko MMM tsara tahafina zay tarihany Parainy Auguste Roland Ratsiraka solombavam-bahoaka ny Madagasikara voninahitra Jean Eugène solombavam-bahoaka ny Madagasikara ndray aloha zany voafidy tany Tomasina voalohany Roland Ratsiraka ndray voafidy tamy Morafeny be miaraka am'ireo solotena andreo solombavam-bahoaka de ny ato arina zao hitatsika ao arina président Rajonary Mampianina zao Manatsoa Victor avy reny keo le sary teo fa aloha vetivety de ny ao arina président Marc Ravalomanina tamin'le sary teo dia Maurice Beranto maromaro saky hitondra fanazavana mako fa tsy navery mifaly le sary de any ohatra zao zany le izy ity ny tena problème an'le fanjakana ity ny problème anareo le tena vititsika le ty zay zany le izy tsisy fikatsony nitambatra daholo ny vondrona politika ngeza be rehetra eto amin'ny firenena ity le saika nazavaiko teo ry arindry zany zao akaiky Maurice Beranto misy mpanao politika anankiray tsy hitako tsara ny endriny de sénateur Faberger avy amin'ny HVM de Horace Gassin avy amin'ny HVM de any arina rehetrarehetra any ahitantsika ny Alay Mavimbona karazana mpanao politika marobe avy amin'ny fikambanana maro samihafa dia raha tsy diso Aremary arina ry hitako ry asa be namony ve sa izy io arina io alefa so am'izay sary fa tsy manina faly de misy sénateur ry amin'ny sisindry sénateur docteur président commission santé eo anivon'ny Sénat avy amin'ny antoko MMM zany de reto no solotena ny solombavam-bahoaka soloteny reo solotena reto zany ny solombavam-bahoaka zay nanao samboady de hitatsika zao député Fetra député Narsan député Roland Ratsiraka député Vonatsy député Joasy Léonore député Naino Avaradrano de Riarina député Mambra Bendrina député Feny député Totso député Michel Lavakoaby député Alain Ratsimbazafy député Gérard Andremolaina député Rambosalama député Rastany député Perrault fanadina soloteny reto fa betsaka ny solombavam-bahoaka zay mbola any ambadika any nanatrika anytony any kory iada FLN na omaly ho avy eo iada rehefa aveo tondra fomba fijerina ny avy amin'ny selera ny ondra marobe no omaly ny tonga teo ny film mazava ho azy ny RMDM gasy leo tao ry Rakiki tao ry Christian Tabera tao ry Rojo tao ry nambiny consort ry Lova sy ny sisa marobe
niarika izany zo hitantsika izao zao ry Tarsil CT Tarsil CST Rabenarivo ry VPACM ry Marcelin Razanakoto ry CTB Anjarapaul ry Rindriry Bruno Ramaenina Ramasy avy amin'ny KMSI sy ny sisa ry Madame Miza CNCT fatatsika daholo manko zay mipotro eo reto ry zalahy gasy leo de reto le sary problème le fanjakana satria zareo efa mianany clem maniaraka taminy ane efa ato ampanoatra le vonona antoko politika maro be niaraka tamin'ny taloha teny am-piandohana efa lasa ato daholo hatramin'ny président voninahitsy efa ato daholo de zay le problème any zareo hoe ahoany ty zavatra ty de inona am'izay natao omaly namorona fake news alefa lesy valy vaketsika angakaingana lizy de zao no natao tao anatin'izy satria reto olo reto zany de efa amboro efa matahotra de zao no resahana hito aloha zany de tsy sary mifenitra hito ary tsy konto mifenitra fetra zay namatsika jeune team fa misy misandoka ohatran'izao kely nanaovana ny Stanley fa misy misandoka ny sariny fa olona ao anaty fitondrana manao an'ity ary efa nanaovana fitarainina foana de sarina jeune team ny ampiasaina de ohatran'izao no nataony zareo taorina le fanambarana iny de hoe mitaky ny fananganana fitondrana tetezamita fiara-mitantana ny atoko team HVM MMM RMDM Selera ary mitaky hanemorana ny fifidianana fandravana ny senisy ACC ary fanaovana fokonando pirenena hanovana ny lalam-pandreny idirina amin'ny repoblika fahadimy de ozy tsika azamba vendrana rehefa tsy hainao ny zavatra nambara teo de vomeo anao mba miara-manonja de nahenony direct ny namakina n'le fanambarana fa mahazo an'iny fanambarana iny daholo mpanao gazety rehetrarehetra mbola azo tadiaviny iny fanambarana iny de enona koa fanazavana teknika netiny Nason Rafidimanina député ana tamy fotsy tsisy adevitra repoblika fahadimy tao tsisy fananganana taona kely ary mbola sy tonga tany resaka fandravana ary tao hoe ACC sy ny seni fa lay ACC ny tena nyresahana teo de namorona fake news aingana de navita namorona sary jereo mety misy hoe Marc CRT président Marc Ravalomanina no président de Rajonary Mampianina prime ministre navita namorona zao misy ny asa saina be le fanjakana de sady manao fake news hitako ny resy le baria any ny zavatra tsy tokony natao de ohatran'izao foana le izy le fomba fiasa zany fomba fiasa ina moa zany lina tiatsika resana izy fomba fiasa le mirefarefa mitany mitondra ho ny variana amin'ny asa maro sy ny asa sosialy isan-karazany fa ry zareo tsy anivon'ny fanoherina dinosaure politika mitady ny tetezamita satria tsy hita zay andrangitana an'le olona imatena n'lay fionana ka io efa tsy voasaka loatsoniko efa aliansa mazava be io ianao efa miavaka rerany avolosy any ambotsiroatra any efa mazava ny hoe fitetezam-paritany ataon'ireny député miaraka amin'iny député anatin'le miavatory iny olona ve efa tsy miaraka aty ozy ny député amin'ny mananjary zay aty atsory mandidiny ny anaovako veloma amin'ny fitondrana io ny député amin'ny be toky ny teny hoe na ame 5% io zay fihinam-bazonay de avoakatsika sary mifaly le sary azafady miokelo ny résultat ny zareo le tamin'ny fifidianana farany teo ohatran'izao no mipingapinganareo tamin'ny résultat farany teo fa reo nandresenareo aiza daholo reo am'izao fotoana zao io tamin'ny deuxième tour sava 86% fa aiza ny fahavoazan'ilay sava am'izao fotoana zao voamaly nisy fihetsikitsehana analanjorofo aiza ny fahavoazana lalanjorofo mitovy amin'ny sava akoatriny hoe tsy fahavitany lalana sy betsaka reo fotodrafitrasa ary hiara ny fanenjehana am'izao fotoana zao ny lehibe ny faritra analanjorofo tsika mbola tsy hitatara ny pave sy ny sisa sy ny resaka baka any maro antsetra sy any ankopy any atsimo andrefana aiza ny fahavoazany atsimo andrefana omelosa io mampimenomenina any député mibetiky atsimo io hoe zay na me vato fa na vato ray anaovana paviera tsy azonay nefa vato 5% menay azy eo kere le toliara am'izao fotoana zao melaka ane misy amin'ny voninahitsainzena diana fa nakaiky kely amin'ny sava victime anatin'ilay jirofo miaraka amin'ny Sofia atsimo atsinanana voateto raha laindrina Marcel ny tantarany zava-misy any atsimo atsinanana anosy rentré zay raha tsy vita mandraky ty ny androany lalalalovana ara-politika eo sy ny sisa de menomenina daholo olona am'izao fotoana zao rina de misy am'izay le fahatongavatsain'ny olobe mpanao politika de nitambatra omaly
de tonga de nirepireny avany RFI aingana be le izy de ity manazava azy fa fake news le teo mipaharaka miara-manonja de mahafantatra ny fanambarana akisanykeo le faly azafady ataovy ampovoany tonga de aingana be ny RFI nandray an'le vaovao rehefa tonga eo amin'ny sehatra international le izy de mandamindamina entana à Madagascar ozy izy la haute cour constitutionnelle acculée par les parlementaires zay nge le omaly tonga de zay no isika mazava be misy le izy tsika tsy resaka zavatra hafa mihoatra an'izay fa io resahany io ny zavatra nitranga ka resaka fanehoan-kevitry ny parlementaire mikasika indrindra ny ACC sy fanazavana teknika de avy eo voaka ny fanambarana efatra ngeza be tao anatin'ny fanambarana voalohany nanao appel ny député namana reo député reo mba irejoindre any zareo satria fanososena ny androm-panjakana nataony ny ACC misy zavatra goavany zany faharoa miantso ny mpitsara magistrat sy ny juriste pailalana mba handinika fa betsaka ny fanitsahan-dalàna sy ny fanoheran-dalàna ary ny fanapotehana ny lalàna eto Madagasikara. Fahatelo, ny antso izy ireo ny hery-velom-pirenena rehetra indrindrandrindra ny olo-pirenena ny vahoaka sy ny société civile ho tonga saina am'izao zava-misy eto Madagasikara zao ary mba hananana fifidianana madio sy mangarara tsisy nilaza misy te hoe tsy te hanao fifidianana mba hananana fifidianana madio sy mangarara de aiza am'izany teteza mita aiza am'izany repoblika fahadimy fa zao riny rehefa mahatsiaro reraka de miteniteny foana io izy io mazava be nge ny zavatra nyteneniko teo hoe aitsika tsenjery le iziko miaro ny zony solombavam-baoaka mazava tsara zosy fahefana nomeny anay mba isiny ny fifandanjakely mba tsy hanjakan'ny fanapara-pahefana na ny fanjakan'olo tokana sy ny demokrasia eto Madagasikara miantso reo namanay solombavam-baoaka mazava be nge ny zavatra nresantsika teo riny ity izy ty ho sary-piaro amin'ny famerenana ny asy ny androm-panjakana goavambe ty a ny asy ny androm-panjakana goavambe ty a tsy adevitra motion de censure antsony zao a tsy antsony zao a efa nisan'ny empêchement définitif iny efa tafiakatra ambony be ny adevitra fahatelo faharoa manainga reo mpitsara sy pailalana fandresahako teo zany fahatelo hitako ny fepetra mba hisiny ny fifidianana madio sy mangarara vonina hiatrika fifidianana mmpanohitra fa mapetraka an'izay mitaky ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara satria manjaka loatra ny didi-jadona fanabadona ary ny fahampantrana ny vahoaka tom-pahefana de hito am'izay le izy miantso ny hery-velona sy ny olo-pirenena rehetra hiary hitaky ny rariny sy fanajana ny rariny sy ny fanajany ny filoham-pirenena ny lalam-pandrena sy ny lalàna velona rehetra ka hanjakan'ny ara-dalàna sy ny fahalalàna fanarenana ity firenentsika ity zay ny zavatra nisy tao ka raha ohatra zany ianao mijery an'le fake news ny fitondrana de olona voakaraha miteniteny foana ny ao fahaty ny vaovao marina ary zay ny antony nampitantsika amin'ny vatana azy rina mba hatogo an'ny olona rehetra anana niveau d'information ambony tsara fanaraka amin'ny zava-misy rina arabe mananjara de ho resahantsika rehefa aveo fa io makomana hiditsy ada ao anatin'ilay resaka sava dao ararina aloha eny ary mazava tsara mihitsy zay fitaterana sy fanazavana nentin'ny fanirina zava-manantany zay satria ny toejavatra taka an'ireny koa de tena mila apetraka tsara mihitsy hoe maninona moa zany no solombavam-bahoaka mpitarika politika eto amin'ny firenena zay nieritreretina hatram'izay a zay nieritreretina hatram'izay hoe sarotra ny arahany zany sarotra ny hoe ahatonga an'izany ao anatina fitambarana sarotra ny inona hoe hisy hevitra hitovizana zany no tao an-tsaina hatram'izay ka nefa kosa tompoko rehefa tonga ao anatin'ny hoe tena fahavoazana ny firenena zay tsy
tako na fenina intsony am'izao fotoana zao na toe-karenana sosialy na inona tsisy mandeha amin'ny falehany ny fifangarom-pahefana tsy misy le antsony hoe séparation de pouvoir fa fampitsofotsofoka ao daholy a dia tsy mety le izy ka rehefa tsy mety a de tsy mety tsy maintsy misy ny fampitoviana tadokanga manoloana ny tsy fetezana eto amin'ity fireneny ity de reny izy reny teo amin'ny teny am'le hitsy reny zany tena zavatsara mihitsy anahoana zany no mety hotoy an'ny raharaha hanao ahoana no mety hotoy an'ny raharaha ny toy an'ny raharaha zany raha stomma avy amin'ilay fanambarana teo a de tsy mijanona tsony io satria navoizina raha hoe ny fanapa-kevitry ny ACC no recours farany tsy afaka manao ininona tsony sss mbola eo ny parlemanta tonga saina tia tandrazana miatrika an'izany rehetrarehetra zany ary mitsoka makay zany rifotra amin'izao fotoana zao fomba fiteny zay ary akoatran'ny izay ihany ko mandeha makaiza ny maso sy ny sofony malagasy amin'izao fotoana zao moa hoe mbola haningila tsofona amin'ny filazany mpitondra hoe anao an'izao zay anao fampanantenana an'izao zay inona ihany ko izara tosika fameno zay zany ve mamaika ny olona am'izao fotoana zao zany ve mamaika amin'ny mpanara-bao avao am'izao fotoana zao hatrany an-dafy omaly tonga de aingana be mihitsy ny radio France Internationale tonga de namoaka hoe io tsy faly amin'ny ACC ny fahefana mpanantanteraka any Madagasikara nisy ny fionana teny amin'ny le hitsy tamin'iny omaly iny zany dia miroma makaiza ny fanarahan'ny olona ny vaovao am'izao fotoana zao ny vaovao amin'ny mpitondra zay mandoka tena ny vaovao amin'ny mpitondra izay mitanisa ny lazainy fa zavatra vitany sy mbola ampanantenainy nefa iambolana fitovilana sisa de tapitra ny fitaom-piasany zany ve no mahamaika ny olom-pirenena am'izao fotoana zao ny anaraka an'izany filomefana nte zany ozy ny olona fa ty ampanohatra ny maso sy ny sofon'ny olona am'izao fotoana zao indrindrandrindra nanomboka tam'le omaly iny voasary fotsiny no seho teo iny président Hery Rajaonarimampiana iny président Marc Ravalomanana iny député Roland Ratsiraka iny ny Andriamatoa Paraina Auguste zay ambassadeur ihany ko zany tamin'ny fotoanandro mitarika atoko politika mpanao politika manana mahay izay azy ihany ko zany iny ry ajo andrenena Arivelo iny ry Rivo Rakotovao zany londohany tao ahoana omaly ane zay re naharaka tsara fa telefona tsy fakahitana tanoany aloha jereo anao mijereo misy sary any hoe sary inona any am'le hitsy inona mampikiropaka tsy tokony misy ampikiropaka mihitsy fa matoanao zany mikiropaka dia efa tsy azonao atoka mihitsy ilay atsona hoe tsisy tsony zany ny fatokisa-tena eo amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao eo koa moa ty resaka fahorim-bahoaka ty zay tenenina ihany fa de betsaka no miteny am'izao fotoana zao hoe tena voafitaka zay satria ilay voizina tamin'ny 2024 hoe sarotra amin'ny fiainana monopoliser ndra valomanana daholo amin'ny PPN na monopoliser amin'ny magro ohatrinona amin'ny PPN am'izao siramamy vary sy ny sisa menaka ohatrinona am'izao sokafo ny maso de jereo ny fiainana ny tokantrano any fa mifafankihoany ny malagasy amin'ity resaka vidim-piainana ity tsy voatana tsony le vidim-piainana zay le izy zay ka io ane tsy vitany misesta hoe zahako zao za ohatran'zao hoe tsy vitan'zany io fa ny zava-misy no mampiseho ny zavatra ataonao zany fa tsy misy azonao hoe rebirebena tsony eto Andriamatoa Ada mirabana Andriamatoa Ada zay mpitarika ny FLN moa zany izy efa mpiakatra eto matetika fa de hitondra indray fanehoan-kevitra Andriamatoa Ada mirabanao aloha iny ny zavatra nitranga teny amin'ny le hitsy ianao koa teny hitanay teto za moa teto namana fanirina anaraka anareo tany ny tanany any tenina teto ny tena de namana zany ny tany de anao tazana tany any keo ahoana ny fahitanao azy inona ny famakinao an'izay rehetra izay zany raha ny teny am'le hitsy ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao na efa nisy any aza ny resaka savaran'Antondahoary de faly miarabanao rina de faly miaraba ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny miara-manonja sy ny MBS sy ny radio Mata faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana dia
ny atao moa zany de ny tondra fanazavana misimisy kokoa ho an'ny olona satria betsaka ny fanaratsiana sy ny fanodonan-javatra ka manjary lasa ohatra ny toa manjavozavo ho an'ny mpanaraka vaovao ilay ininy sasany ahodina ya de zay mihitsy moa le izy zany ny zavamisy aloha de rahantsika nahita fa ny tamin'ny alarobia de feno mpitandrony filaminana eraky ny tanàna rehetrarehetra ary efa teto Antananarivo ary de nylazaina fa hoe misy mikotrokotroka hanomana fanonganam-panjakana ny zavatra natao teny am'le itsy de tsy hoe ny alina n'iny no natao fa efa niomanana ela efa ny fandiniana ela no nahafahan'ny olona rehetrarehetra reny olona rehetrarehetra marobe tonga teny reny a ho tonga teny efa nisy fiomanana la izy ary fantatry ny fanjakana tsara zany a fa hoentina pandemena ny ilay fisehoana entina deny meloha ilazana fa fanonganam-panjakana le izy de ny ray andro melohana iny de lazaina fa hoe misy mikomikomy manonga-panjakana any tsy zay nefa no zava-misy rina fa de tanteraka somatsara ihany lay fionana teny am'le intsy omaly inona moa no antony de tena ny fahatsapany fa efa tena anatiny didiko fe lehibe anatiny lay atao hoe dictature zany lay fiainan'ny firenena efa manao zay saipatany ny mpitondra amin'ny fampiarana ny lalàna rehetrarehetra ary zay no anisany nanamora ny fandresen-dahatra ny rehetrarehetra hoe andao hiara hivondrona am'izay iseo aleo farana natreto ity resaka fitonana jadona ity fa tena tsy tafavoaka atsika satria raha izao zava-mitranga izao no tonga hatrany amin'ny fifidianana de fantatra fa tsy isy voka-pifidianana ahafahany rehetrarehetra anaiky zany lay voka-pifidianana izay no mahatonga an'ireny tsara mariana lay izy rina satria inona moa ny votoatin-dehibe lay FDP tao anatin'ilay fionana de mahakasika an'lay fanaovan'ireo solombavambahoaka 5% sonia ilay fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta izy iny zany a rehefa nanaovana fankatahana tamin'ny ACC nanaovana tamin'ny alalan'ny HDDED de namoaka lay fekeviny ny ACC ny zavatra tena tsy mety anatin'le izy zany a dia anisan'ny voalohany indrindrany aloha zany voalohany indrindrany a de misy zavatra roa ny ray a de hoe lalàna mifehy anatiny ny solombavambahoaka iny zany hafa iny de misy indray a ny lalam-panorenana ny haute cour constitutionnelle na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana de mitsara ny zavatra anankiray araky ny lalam-panorenana zay no izy zany hoe tsy mivoana amin'ny lalam-panorenana izy rehefa mandray fanapahana zavatra anankiray fandiniana zavatra anankiray ka raha diniatsika ny ao anatin'ny lalam-panorenana de hoe zofeny ny solombavambahoaka ny miroso amin'ny fanaovana fitsapahakevitra amin'ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta zany zofeny ny solombavambahoaka zay araky ny lalam-panorenana de misy fetrisa angatahany lalam-panorenana zay fetrisana angatahany lalam-panorenana zay nefany a de lavitra be ny isan'ny betsaka lavitra ny olona nanao sini no ilay fetrisana angatahana zany hoe tsy misy antony zany raha araky ny lalam-panorenana tsy irosiny ny anteny meram-pirenena amin'n'ilay fitsipaham-pitokisana ny zava-nisy anefany rehefa nanontanina le hevitry ny teny amin'ny ACC hoe ahoany ty fanapaha-kevitra ny raisiny tao amin'ny anteny meram-pirenena ity izay anisy nanao soni no anisany manakana koa ny tsy fandehanan'lay izy ndray de nanome fanazavana izy de milaza izy fa hoe le soni an'lay député 5% de tsy nisy fanamarina soni hoe mila marina zany soni mila légalisation de signature zany ny zavatra misy nefa de zao voalohany indrindrany na amin'ny lalam-panorenana na ao anatin'ny lalàna mifehy anatin'ny règlement intérieur ny anteny meram-pirenena de tsisy milaza fa ny soni
voangona amin'io fitsipaham-pitokisana io dia tsy maintsy hatao fanamarina-tsoni tsy misy an'izany. Faharoa manarakaraka an'izany tsy nisy taratasina rotsaka mialoha ny laza fa misy anay reto député reto de milaza fa tsy soni anay ireo, tsy nisy an'izany zavatra zany zany. Lasa ilay le ACC indray zany miditra amin'ny hoe ny règlement intérieur ny anteny miram-pirenena zany lasa ohatry ny eritreretiny hoe tsy ampy satria tsy misy an'le fanamarina-tsoni de zany a de zavatra tena tsy mifanaraka amin'ny lalàna zany. Noho izany zany a hita fa tena manao an'lay hoe ditiko fe lehibe miafina ao ambadiky an'le hoe tsy azo ivalozana ny fanapahana raisin'ny ACC dia miteny zay afaka ho tenenina izy. Izany endri-javatra izany anefany a de teny izany mihitsy ny endri-javatra atahorana amin'ny fifidianana satria fantatsika tsara fa ny mamoaka ny voka-pifidianana de ny ACC zay hita am'izany endrika zany a mety tsy zay vokatra ho voangona amin'ny fifidianana zany a no hotonon'ny ACC a satria tsy azo ivalozana ny fanapaha-kevitra raisiny. Izany no anisan'ny nametrahana ary tena natonga ny rehetrarehetra ny ray mokevitra hoe betsaka ny zavatra tokony alamina, betsaka ny zavatra tokony atao satria tsy azo enteherana intsony ny fitokisana ny toetra amin'ny ACC ankehitriny satria efa mitongilana izy ka manahirana raha ohatra ka tsy asiana balizy zany zavatra zany. Izany no etsona ny rehetrarehetra hoe andao irahina, andao iara ifametanana mba hisinny fifidianana ho azony rehetra-kena ary ny voka-pifidianana ny tena voka-pifidianana no hotononony ACC am'izay fotoana izay. Zay rina no antony tena antony ngezabe miseho teny amin'ny anina iny fa tsy hoe de fisehosehoany lay olona hoe ity zay eto reto zay fa miaraka tsy zay loatra fa lay voto-kevy-dehibe an'lay fionana izay teneniko zay. Zavatsara zay fanazahoana tatitra moa zany metiny ny mato iada zay zay mpitarika ny FLM fahitanao azy ary a anahoana no toy an'ity raharaha ity reny aloha ny teny am'leo hitsy reny ny efa fiarahany zany ny fianakaviambeny ny mpanohatra. Inona zany ny sary mety hipotra raha hoe manao analizy tsotsotra fotsiny zay tsika tsy mpaminany tsy mpaminany tsika fa raha hoe jerena ny fizotrany raharaha am'izao fotoana zao a anaona mety ho fandehany raha fahitanao azy. Ny fandehany raharaha mety iseho ara-politika rina de mazava be mahitsiny fa tokony tsy maintsy irosona ihany a ilay fikonan-dom-pirenena. Antony maro no mahatonga an'izany akoatra an'ireo fionan'ireo androany misy fionandom-pirenena tena izy androany misy fionan'ny mpanao politika miaraka amin'ny CENI de teo aloha teo koa efa nisy ifefokaima koa efa tazana fionan'ny mpanao politika tamin'ny CENI de ilaina fanazavana tsara manko le izy zany amin'ny mpanara-baovao samy CENI ihany a no nanasa tamin'n'ilay fiarana tamin'ny OIF teo sy ny androany fiarana amin'ny FFKM samy CENI ihany tsy ny hoe satria OIF no tonga teo de tsy tiana de ny alana na hoe tiana ny FFKM de hiaraha mitoetra ankehitriny androany tsy zay loatra le izy fa tsara ho fantatra ny mpanara-baovao ny fiarana tamin'ny OIF ny fanasana nalefany CENI de mazava be ny fanasana nalefany nasaina ny antoko politika sy ny vondrona politika hanatrika averiko hanatrika ny fitsiriana ho ataon'ny CENI ho ataon'ny OIF zany hoe ny OIF hitsirika n'lay logiciel nampiasaina tamin'ny refonte fa ny antoko politika nasaina hanatrika hijery n'lay OIF manao an'le fitsiriana zany hoe tsy lay tsy ny parti politika na ny vondrona politika nasainareo nareo hoe fiarahamom-pirenena nasainareo no anao fitsiriana n'lay logiciel fa hanatrika ny fanaovany
OIF an'izay ny faharoa ny OIF de voalaza fa mialoha fa anisan'ny olona nasaina hanao an'ilay fitsiriana ny fahatelo ny otsiriana de ilay logiciel fa tsy ilay lista le recensement le refonte zany tsy iny akoriny fa ilay logiciel no hotsirian'ny ny OIF de izay no atrehan'ny mpanao politika de izany zavatra zany aloha zany a de efa tsy anisan'ny tsy mampasoto fa rehefa avy eo manazava ny tseny fa ilay logiciel io de tsisy manana accès amin'io afa-tsy izy rery ihany ny senirery ihany de mba lavy saratsaina inge zany ny senirery zany ny ao anatin'ny trano ao mampiasa le logiciel de ny OIF zany itsirika azy ijery amy lavaka lakile tsirika mijery anazy hoe ahoana ny fanaovany azy ato de le mpanao politika rehetrarehetra sy le olona nasaina rehetrarehetra mijery ny OIF mijery eo am'le lavaka lakile zany tsisy adevitra tsisy ninana atao am'le izy fa de zay fotsiny hoe de zany zany a tsy nisy antony tokony janona ny mpanao politika teo de lasa mivoaka ny sady a teknisianna ray isaky ny vondrona na antoko no nasaina nalefa de ozy izy ny mpanao politika mihitsy ny mpanohatra sy ny mpanao politika tsy zay ny ilainareo fa ny teknisiana sy anina fa na izanna zany a tsy mety aminay zany hoe anotrina olona itsirika ny logiciel zay ampiasainareo fa aleo rehefa vita tanteraka lay lista de le lista no tsiriatsika miaraka zay le antony voahana tsy no lay OIF fa noho ilay antony tsisy ninona ilaivana n'le antoko politika nyjanona teo ny andro any ray kosany de ho avy eo ny ray aman-dreny ampanahy nyvetika ema tonga eo izy zay anisany olona nasaina koa izy fa anisany le ataontsika hoe autorité morale eto amy firenena misy fifanajana tsy maintsy atao de tonga ao ifanotrona ary eo no ery no everina fa ahafahana tena milaza amy seni hoe eo io mason'reo ray aman-dreny reo zany no ilazana amy seni hoe mba tsy ahafahany seni mitentsony hoe tsy niteny an'zany nareo de eo no averina tenenina aminy hoe ty asanareo ty nge tsy mandeha tsony tsy mandeha nge ty rarahanareo seni ty nareo seni nge tsy manana fahaleovateny ary tsy manana fahaleovateny zany ny seni satria maninona rehefa antanina izy de hoe ahoana ny resaky momba midaty mpifidianana gouvernement ta manapaka an'zany izy mamoaka an'zany anakery ahoana ny resaka vola amin'ny ampiasaina amin'ny ana atao 45 milliards fotsiny te miandro ny gouvernement fa ny gouvernement ta mananana an'zany ny zavatra rehetrarehetra ahoana ty karapon'ny faobe sy ny ana te ny gouvernement zany ministerany atany ny zavatra rehetra zany ataon'ny seni de miankina be de be amy gouvernement ary tsy afa mihetsika mihitsy ny seni amy lafiny rehetra raha tsy misy fanapa-kevitra avy any amy gouvernement tena miankin-doha tanteraky zany ary miankin-doha lavitra zany no nylay hoe fiandrasana n'lay menaka ITT atao amin'ny mpamatsy vola de ny fanampiana no 45 milliards io ohatra ny tsy mety anateraka n'lay fifidianana manahirana be misy lainga manjary mandainga lay ray aman-dreniny seni ndraindray tsy izy ny mandainga fa le zavatra teneny lasa ohatry ny lainga ny seni de milaza fa efa nampanantena azy ny gouvernement fa tsisy olana ny resaka fanampiana no 45 milliards anaovana ny fifidianana io neo voamaly ny solombavambahoaka ny boriboritany faharoa zay IRD de nylaza fa tokony ho tonga ao daholy androany ny mpanao politika rehetra satria ho avy eo daholy ny mpamatsy vola de eo ny mba andresetsika lahatra azy mba hanomezany vola anampina n'lay 45 milliards io ahafahana anaovana ny fifidianana zany hoe tsy ny gouvernement zany manam-bola afaka anampina n'lay 45 milliards anoizana n'le fifidianana raha ny filaza n'lay député IRD io hoe miandro fitserana zany miandro fitserana avy any fa ilay fitserana avy any ivelany mihitsy zay zany no andrasana omeny ny communauté internationale izay no andrasana ary zay no tokony ho avory maro mba omeo zay mba omeo hoe disy be ny hevitrao ramatoa sombavambahoaka ny atongava ny mpanao politika maro ao androany de tsy ny hoe iandry an'izay fitserana araky ny teneniny riny zay avy am'ireo communauté internationale reo tsy izay tsy iandry an'le hoe satria misy fofombola ho eritreretinao fa irotsako tsy izay tsy mieritseritra an'zany
fa nieritseretana de hoe eo ny fotoana ahafahana tena tsy ahafahanyseny intsony mialabala fa efa rehany daholo ny etaetan'ny vao amin'ny mpanao politika rehetra eo masonyreo ray aman-dreny ampanareo de ho teneninreo daholy reto a zavatra efa nytenenina anareo a amy tsy fetezany ny asanareo a amy tsy fahafahanareo tsy fahafahany miasa vokatry ny lalàna mariny zany fa ny fanovanany zany lalàna tsy ahafahany miasa izany nge ny fanovanany zany lalàna tsy ahafahany miroso amy tsaratsara kokoa izany eny no ifampiresahany hoe ilaina ny lay fikonan-doha raha amialohan'ny fifidianana fikonan-doha hanatsarana ny fifidianana fa tsy hoe akoriny hoe fikonan-doha hananganana tetezamita tena diso hevitra be zany ny olona efa zatra nananganana tetezamita manko de vo misy voalavo mikisaka de efa tetezamita ny ao an-tsainy fa aleo a mazava tsara le izy tsy mitovy aminareo ny olona izahay de tsy mitovy aminareo ka isaky ny manao hetsika de ny aka toerana tetezamita anonga-panjakana am'izay hetsika rehetra atao a tsy mitovy aminareo ohatr' zany zahay zay tsy manao an'izany nareo n nanao an'izany tamy 2009 nanao zay ahazahoana fa efana amin'ny alàna ny fanonganam-panjakana manao zay ahazahoana fanjakana am'ny fiaraha-mitantana fa ny anay a ny siny ny fandaminana handehanany fifidianana io ngena tsy présent eo ary zay fa zay olona mitonga mivory fa rehefa hoe tsara sy mety ahafahany fifidianana miroso araky ny tokony ho izy ka nivokany am'izay de azo ny rehetrarehetra ekena de izay zany ny tedaviny olona amin'io reny zay ny zavatra ny ofisehoan'ny tantara zany a dia aoriny ny fionan'ny androany amin'ny ffkm io ny loavany lay fionana omaly teny am'le intsy de mino ahko fa isy rivotra tsoka madio irosona amin'ny fandaminana ny firenena mba tsy isina fifidianana zay efa hita fa iteraka korotana de ny mbola tsy manompo ka zay moa mifandrina hoe laminana isin'ny fitoniana fa atreto any hoe akoatran'izay hoe raharahany tsy fatokisana ny ACC raharahany resaka motion de censure mbola manao tohivakana ihany miakon'iny hatram'izao le gouvernement tany Andriamatoa Ihaja zay atao hoe tompony lakileko am'ty amin'ny atao hoe mba hatonga n'le fifidianana tena ao anatin'ny lalàna tsara tsy mbola mamoaka an'le décret hatram'izao aty amin'ny lisy mpifidianana aporisihana ny olom-pirenena isoratra anarana miezaka daholo zao nytiako Madagasikara miezaka am'izany mampirisy hoe ndana sorato raisiny andraikitra sy ny sisa sorato ny anarana ny anaty lisy mpifidianana de voasakana ny fanontaniana mipetraka ihany ko de hoe refonte natao tsika ve hatram'izay zany atreto nahita hoe tena refontiny natao raha ny fihetsika hatram'izay sy ny zavatra natao ny mpanisa mpifidy ary tsy mahazo vola tonga de miampandona refonte ve zany ny marina rina zahako efa sehatra maro tao amin'ny fifidianana hatramy 91 efa mpikamana tao amin'ny grado ilo hafa tam'izany fotoana zany a nisan'ilay sorinasa Ozipta zay teria Mbatoroka any président Rabetsitota de niasatam'tao zany tam'zany ny farany teo filohan'ny commission électorale ny mamafy sony tenako niatrika fifidianana filopirenena député na fiofanana ary nanana traikefa amy fifidianana ary raha ny ataoko hoe ny zavatra anisan'ny fikorotanana rehetra amy fifidianana saika efa mikirakirako satria za mihitsy ny filohan'ny président n'le commission électorale to mamafy so tam'zay mamafy so ny tiako tenenina de zao kiatory vanjovina amin'io zay raha am'izao hitatsika zao ohatra hoe ny tim zao manao an'lay hoe fanetanana ny mpikambana ao aminy olom-pirenena mba irosy soratra amin'ny lisy mpifidianana de voasakana tsotra kely ny antony satria ny tim mampirisika ny olona ao aminy soratra anarana de lasa mibetsaka zany a ny olona tim misoratra anarana andray anjara amy fifidianana zany hoe lay vato efa azony teo aloha de iabe lavitra tsy araky ny eritreretan'ny fitondrana azy satria ny fitondrana rehefa nanao an'lay ary tsy tim ihany misoratra ao ka zay manko tsy mifanaraka am'lay ezaka nataony tsy mifanaraka amy kajina am'lay karatra sy copie roa rodobe teo
le copie be teo satria ireny toerana nisany reny eny de fatany hoe tatsika ny asa de tokony zao ny olona misoratra ato e fa lasa be lavitra nolay eritseretiny lay izy ka lay olona tsy eritseretiny isoratra voasoratra daholo satria ny antoko politika ny tim sy ny mmm sy ny de samy mampirisika ny olona ao aminy isoratra daholo ary mpanoana azy ndray mety tsy soratra izay manko de mitady hevitra izy ifrenena n'lay famporisihana n'lay mpikamana tim sy ireo olona manoana azy hosoratra anaty mpifidianana za eto de mitodika manokana aloha amin'ny mpitandro ny filaminana ny mpitandro ny filaminana de misy teny ray zay tenena olona ray zay ny mpitandro ny filaminana de zana-bahoaka zana-bahoaka nampiakanjona fianamina fa maninona moa ny zana-bahoaka nareo zana-bahoaka nareo zany hoe avao amy vahoaka ianareo a de mbola iverina amy vahoaka fa tsy mitoetra mandrak'izay eo ny faharoa manarakaraka an'izany na ny vady aman-janakareo ny fianakavianareo ny fiainanareo rehetrarehetra de eo anivon'ny vahoaka fa rehefa manao an'iny fanamina zay napakanjonanareo iny nampiakanjony ny vahoaka nareo iny nampiakanjonanareo iny amin'ny volam-bahoaka ny karama raisinareo amin'iny a de volam-bahoaka ny antony ampanaovina nareo an'iny fanamina iny a de mba hiarovanareo ny filaminana mba hiarovanareo ny vahoaka sy ny fananana zany no aneken'ny vahoaka anareo anao an'ireny fanamina reny hoan'ny tombontsom-bahoaka manahirana ankehitriny de misy mpitandro ny filaminana zay tena manao ohatrany hoe miopefy zay ny azoko ilazana azy olazaiko manokana mihitsy ny tranga ny teny tosy dia gendarme no la ilanao an'lay fihetsika gendarme tsy ny gendarmerie pirenena fa ilay gendarme anankiray zay tsy ny raharaha mihitsy ny solombavam-bahoaka tsotra kely nge raha ohatra ka hoe tsisy fotony solombavam-bahoaka ka eken'ny firenena fa tsisy fotony solombavam-bahoaka de asory aminy samboady aza vela manao samboady tsony izy teneno amin'ny aino amanjery fa tsy ilaina tsony ny solombavam-bahoaka teneno amin'ny aino amanjery fa nareo solombavam-bahoaka de soloana le karatrareo iny a soloana ohatra ny karamanondrom-pirenen'ny olona rehetrarehetra tsy misy an'izany hoe tokony omena alalany nareo andeha sy ampina rehefa mivezivezy tsotra kely manao an'izany satria manjary ilay mpitandro ny filaminana mahazo baiko de lasa manaonao foana satria inona ny mahatonga izy mafy loatra le baiko mahazo azy any amy kahany de rehefa mafy loatra le baiko mahazo any amy kahany de lasa manaonao foana izy de lasa tena le sombaho tsara reny za de mamerina ny gendarme mako tena miavaky nareo a tena nianatra lalàna nareo jerena ny polisy tsy manao ana bavira be ohatra reny fa ny gendarme nianatra lalàna nareo de nareo natao hiaro ny androm-panjakana tsy ny filopirenena reny nge ny androm-panjakana reny e androm-panjakana ny anteny mera-pirenena androm-panjakana ny fitsarana androm-panjakana ny filopirenena de natao hiaro an'ireny ianareo fa tsy hoe natao hiaro ny filohan'ny repoblika fa androm-panjakana ny filohan'ny repoblika mahatonga anareo hiaro azy ary tsy ny politika n'lay filopirenena no arovanareo tsy ny seza n'lay filopirenena no arovanareo fa ny mahandrom-panjakana azy ohatr'izay tsisy hafa ny solombavam-bahoaka ny mahandrom-panjakana azy tsy misy ny androm-panjakana mpanao lalàna rehefa tsisy ny solombavam-bahoaka fa ny fitambara ny solombavam-bahoaka rehetra no mahandrom-panjakana azy de tokony hitovy ny fampiaranareo ny lalàna ary nareo tsy mandrak'izay eo amin'ny toerana io fa iverina amy vahoaka ihany ianareo zay mahazana vahoaka anareo iverina amy vahoaka ihany ianareo rehefa ratrizay retirety ianareo amy fiainanareo andavanandro miara-miaina amy vahoaka fa tsisy hoe rehefa mpitandro ny filaminana gendarme momba ny fitondrana de midina 2 ny kakalao vary tsisy an'izany tovy dolidolo daholy tovy ny fahasairana ny reny rehetrarehetra na vadina gendarme izy na tsy vadina gendarme eny amin'ny fiainana fiarahamonina rehetrarehetra eny ka aoka re mba tsy ny fihetsika ataonareo amin'ny asanareo za miteny hoe asanareo a na andray baiko nareo a aoka mba tsy ny fihetsika ataonareo amin'ny asanareo no aresy tondromaso ny vady aman-janakareo amin'ny fiarahamonina zay ihany anamba angatahako mba somary asiohajany ihany zany le vady aman-janaka fa lasa mivoana indraindray ilay fampiasana n'lay fahefana
marina fa ny mpamme baiko anareo de manao an'lay atao hoe matetika abus de pouvoir tonga de lasa fotsiny tsisy taritasy tsisy nina lasa lesany anare fa rehefa tonga eny toerana kosa nareo aleo tsy manao l'excès de pouvoir mba lanjalanjao tsara ihany ny atao mba ny voalaza ny lalàna araky ny lalàna zay nyenaranareo ihany atao sady député ny mpanao lalàna akoatran'zay ahoana moa no itenenina hoe tsy mahay lalàna ataovy tsara araky le asa zay satria fatary tsara fa ny prescription ny zavatra mety ataonareo eny tsy ho tapitra alohan'ny fialan'le olona eo amin'ny fitondrana de tsy afaka hiaro anareo tsony izy fa zao nareo mbola afaka miaro anareo satria eo fitondrana zany zany ny zavatra tena tiako teneny ka misy ny etsika ataony eny amin'ny boriboritany fahenina zao de mino fa rapitso mba efa nandray lesona ny mpitandro ny filaminana amin'ny fomba fanaovana ny asany maintien d'ordre zany mba tsy siny ny korotana ary za tsy mbola nahita etsika nokarakarain'ny mpanao politika ny antoko rehetrarehetra na ntima na ninina tatoato ka hoe lasa niteraka korotana be ohatran'reny vakitrano tamy 2009 reny nadorotrano tamy 2009 reny tsy mbola nahita an'zany ako donc tsisy antony eritseretana mihitsy fa mety afara amin'ny fanakorotanana ny firenena ny etsika famporosiana ny olona irotsaka isoratra anary no anaty lisy mpifidianana ny fampiaravana tratry ny taona sy ny fanaovan'ny solombavavaoaka ny tatitry ny asany zay sofe nomeny lalàna azy fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra no tadiavin'ny besomaro zany tadiavin'ny mpanohatra ataovy mazava tsara daholo ny kipitsipitsony isan-karazany amin'ity fikarakarana ny tontolo mpifidianana ity dia misy moa zany tsy mahazaka zay ny mpanohana ny eo anivo amin'ny fitondrana tsy mahazaka zany de manao resaka ambadika hoe tetezamita aleo eo mba mafisana kely hoe tsisy resaka tetezamita zany teo indrindrindrindra raha nieny tsara ny fanazavany ny député amin'ny vangaindrano madame Eleonore Joasy ny mahatonga an'io rina de tsotra kely le olona efa zatra manao tetezamita isaky ny mandeha de mieritreritra foana fa isaky ny misy zavatra atao de tokony tetezamita vonjy maika mantsy ny dikan'io 2009 tetezamita 2013 no eritreretiny fa ho tetezamita ihany satria tsy afaka nrotsaka izy de nametraka ny flo herlajonary mampianina zany mihitsy le izy fampindramatoerana na efa nanao propaganda izy ny tena fampindramatoerana ny nameko anao zany tompony lakle tetezamita zany ny fieritreretany an'lay fitondrana talohan'ny fifidianana 2018 nisy ny fiarahan'ny 73 député nisy tetezamita kely koa natao teo zany hoe isaky no tonga amin'ny fitondrana izy de misy tetezamita de mieritseritra izy fa raha tsisy tetezamita am'ty de tsy olany izy am'le fifidianana satria ny tetezamita foana no mahatonga azy eo amin'ny fitondrana hatram'izay tsy mbola nisy fotoana zany na azahono ny flo ankehitriny toerana raha tsy tanatiny tetezamita na de tetezamita farany kely indrindra ary de mieritseritra izy sao de ny tsy fisina tetezamita am'ty ny mety tsy halany azy zay eritseriny zany de reo vao mihetsika le olona de izy any inge no mivoian'le tetezamita ny mpanohitra de tsy ny mpanohitra loatra no hoe manana eritseritra hoe hanao tetezamita tsisy an'zany raha misy tetezamita eo de ny mpitondra ankehitriny no mamboly an'zany ary ametraka an'zany satria izy nge ny tompon'ny fahefana ankehitriny izy ny mamotsitra ny fahefana de manao tetezamita raha ohatra ka isy an'zany fanapaha-kevitra raisiny zany rehefa mametraka an'zany kosa izy tsy maintsy izorany zany lalan'zany fa ny fitondrana ankehitriny no teny anao tetezamita tsika fa zao be de be manko ny antony ny zavatra misy rehetrarehetra mahavoatery azy hanao an'zany zay anazy moa zany fa raha ny mpanohatra de tsy manana eritseritra ny andeha am'zany fa nyeniny mpanohatra aza de hoe aleo andeha aingana ny fifidianana aleo andeha am'ny fotoana tokony andehanana ny fifidianana fa kosany mba mipetraka tsara satria tsy faniriny mpanohitra fotsiny ingeny mangataka ny hoe andao anao fokeonando andao alama lala-pifidianana nde alaman'zao ny zavatra tsy mety rehetrarehetra tany aloha ny araha malala ny tsy fetezany ny araha nahita de tsy ajanona aminy hoe efa io no nataonareo ka velo andeha amin'io satria efa samy matsapa fa nisy tsy fetezany izay no vainy
tsy mihirimbelona tompoko tsika mihirimbelona mako ny filazan'zany efa misy zavatra hita fa tsy mety eo de mbola iny any no toizana efa raha mahita fa tsy mety de hovaitsika atsarainy ary zany le izy ny fanatsarana no ataotsika zay ny zavatra kasainy tsy hoe fitiavana ty anatsara fotsiny fa nisy fotosany angana de ilay fifanarahantsika mianakavo hoe ifampifeo ao anatin'ny tany republikanina itsika demokratika de izay tany republikanina zay de hoe mandeha amy fifidianantsika ary ny demokrasia de hoe aha ao anatin'ny fitovinjo ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny fahendrena no anaovana ny fifidianana ary mba ho fifidianana marina madio mangarahara no atao am'izay ny vokany iarahany rehetra manaiky ny sin'zany fotsiny no tena takin'ny mpanohitra ankehitriny satria hita be loatra fa tsy miroso am'zany lalan'zany ny organa nisy ny organa misy ankehitriny mikarakara ny fifidianana de izay zavatra zay le mahatonga an'lizy hoe aloha kosa alamy aloha kosa tsy te hahita krizy re tompoko tsy te hahita korotana tsy te hahita ady tsy te hahita an'zany no mahatonga n'lay izy hoe andao alamo fa tsy hoe zao de efa mandrangaranga korotana zao de efa mandrangaranga hoe aloha tsy isy ny korotana aloha tsy isy ny ady aloha ny fifidianana vitatsika mba amitenina mitoaky tea mahitehaka atsika zao tontolo zao fa tanatin'ny fahamarinana taratin'ny fahendrena ka azo ny rehetra ny ekena ny vokatra ka le izy mantsy hoe zay aloha mifanirina zay mifanirina zay fa ny tena raharaha be mantsy le izy andriamato iada de zao raha nyainga tamin'ilay fanambarany ny fianakavimbeny ny mpanohatra omaly teny am'le itsy de zao lay androm-panjakana tena hoe milaza araka ny lalàna milaza ny voka-pifidianana ny fitsarana aby lalam-pandrenana zany io androm-panjakana io mihitsy no iatefany lay atsikera ary tsy vitany hoe tsikera fa tsy atokisan'ny olona io na tsy hoe mpanohitra ihany no tsy matoky fa raha manontany ianao zany eny amin'ny olo-pirenena rehetra eny na tsy any anaty atoky politika ary izy de andrenesanao feo hoe tena tsy matoky an'io ACC io zay satria eo ihany ny resaka hoe olona sotra hoe kotany ihany na kotany ihany zay eo ihany fa le fihetsika nataony ACC teo alolo teo tamin'ny eny resaka hoe ACCDD tamin'ny iny resaka hoe motion de censure antsefitra CCC zay le fihetsika zay no mahatonga ny olona zany hoe tena tsy matoky an'le ACC am'ty fifidianana hoe ho avy eo zany de zao zany no fanontaniana hoe manomboka eto ary ahoana ny fomba zany hoe mba amadiana zay ka raha hoe raha mbola io ACC io hoe le ACC zany fitsarana momba lalam-pandrenana dia lasa ho atokisana de ozy izy ny olona tena ahoana zany ke ry zareo efa hita hoe raha le fanambarana maly ry zareo efa hita hoe tena ohatrany hoe mitakosina be ngara zay ny nilazana azy amin'ny fahefana mpanantanteraka de kianiny atao amin'ny opposition tsika nefa manantena hoe fifidianana tena milama sinsisa le androm-panjakana mihitsy le mpikirakira le resaka voka-pifidianana sy ny namany no tsy atokisana sy ametrahan'ny olona am'izao fotoana zao ary efa nikaniny vondrona eropeanina de tesitra moa ny tao amin'ny fitsarana mba lalam-pandrena de nampiantso mpanao gazety aingana tao aorianan'izay satria nikaniny vondrona eropeanina vokatra io zavatra rehetrarehetra io le izy rina tsy aya tsy ayatsony tsy ayatsony le izy ary tsy hoe tsy fatokisana n'lay olona ao amin'ny ACC le amy maha olombelona azy zany tsy zay itsy le izy fa ny fomba fiasan'ny ACC tam'ty lalam-panorenana ity zay mifidina tamin'ny 2010 ty azadiny fa io lalam-panorenana io nge kely de kely ny taux de participation tamin'ny fifidianana an'io no ambany de ambany ny salanisa azony io zany io lalam-panorenana io zay de anisan'ny hoe tsy nampifidy an'io satria fantatray fa tena tsy afahana miasa mampandroso ny firenena io de lay fizotran'ny ACC zany ny ACC zany ny haute cour constitutionnelle na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana
ny aina tao anatin'io lalàna io nanomboka tamin'ny 2010 nakaty rehefa ataonao ny notiny ny fanapahan-kevitra rehetra ny raisina tao a de tena tsy nahazo moyenina zany tsy tafavoaka satria be de be loatra ny zavatra mampiteraka ny fanapahan-kevitra extra constitutionnel ny raisin'lay tantana ny ACC hatram'izay na hiditsy ny reny pacte de responsabilité sy ny karazany reny inge vokatry ny fomba fiasan'lay ACC nateraka lay lalam-panorenany izay zavatra zay nefa ny le izy a na de nisy ara ny torohevitra nisy ny faneho-kevitra nataon'ny mpanao politika ny fiarahamonim-pireneny ny ireo ataontsika hoe partenaire financier eo mba samy manome ny heviny eny a tsy nitondra fanitsiny mpandeha ho an'lay ACC le izy fa ankehitriny vao maika mirona makany amin'ny tena ataontsika hoe tsy refesy mandidy izay zavatra zay le tao le izy am'izay tsy ahiahy intsony la izy fa tena efa raha mahita eo hoe tena tsy refesy mandidy mihitsy le ACC am'lay vokatra nomeny nomeny lalàna an'izay izy hoe tsy azo ivalozana fa ilay fomba fanapahan-keviny kosa tsy mifanaraka am'lay lalam-panorenana mivoana amy lalam-panorenana izy matetika izay le izy de io tena io zany anisan'ny ray ngezabe ary tena tsy afaka tsinotsiniavina mihitsy ny nge io hoe tsy fandehanan'le motion de censure io tena tsy azo tsinotsiniavina io droitny anteny mera-pirenena zao no manao an'io a de atsahatra hoe tena nety tsy asino toyany sy ny anina nefa raha ny tena marina ny ACC ankehitriny no tokony mijoro hoe efa nahazo ny fetrisa ilaina lay solom-bavambahoaka tamin'ny fametrahana an'io ataovy io tsisy antenaina amin'ny ACC zany raha itsina ny resaka fandehanana inge tsy midika hoe jereo zao reny ny frantsay reny tsy lalina izy rehefa nataony fifidianana io nge tsisy mitena hoe tsy maintsy atao lany le izy fa le hoe fanarahana n'lay lalam-panorenana le ACC tsy mitsara araka ny lalam-panorenana zay ny olana tena mivoana amy lalam-panorenana zay ny olana zay lasa ny règlement intérieur an'ny anteny mera-pirenena indray no sansaina hoe tsy misy légalisation de signature io ka tsy mety zany raharahan'ny ny zany règlement intérieur zany de zareo samby zareo ihany mifeheziny zany na ry zareo samby zareo raha tsy manao an'izany hoe tsika rehefa manao sonira nga de tsy maintsy légalisena ny signature atsika manahirana be ny ijery an'izany amy voka mpifidianana hoe ahoana ny soniany izany manan-kery de ny soniany izany tsy manan-kery amin'ny PV-ny élection zany raha ohatra zay ny fandraisan'ny ACC azy zany anie le mahatonga an'le izy efa raisiny le fanapahan-kevitra ankehitriny de izay zany ny tenenana hoe tsy anao zany tsy andeha araky ny tokony izy zany nyvoka mpifidianana am'ty satria izany ny zavatra miseho ny faharoa le fomba fanapahan-hevitra le hevitra teneniny ane hafa ny fanapahan-kevitra zay ny mahatonga ny hoe raha zavatra hafa ary no avoaka ny seni no hito amy seni amy voka mpifidianana de ho zavatra hafa no lazain'ny ACC mampatsiahany endry marson evariste sy tompokla Francis Caravone zany fotoanandro zany le zavatra n'le fipetraka izy io zany tsy seniny voalohany seni le tenenitsika hoe ny seni tsy seni androany io fa ny seni teo aloha makaty io tsy navita ny asany ny seni maro ireo fifidianana tsy nataony satria maninona miandry ny gouvernemanta na ny fanaovana azy famohana datim-pifidianana fa fiatsonany mpifidy fa reny nge tsy nisy ny famerenana ny fifidianany mera tokony veriny inona nataony seni inona ny nataony move ny seni nandeha nakataka tamin'ny ACC hoe ara-dalàna ave zao ataon'ny gouvernemanta zao tsy nangataka an'izany ny seni resahako fa tsy le olona ny seni tsy nangataka hoe misy fifidianany reto tokony mbola atao nefa tsy mety manao ny gouvernemanta tsy mety miantom-pifidy tsy mety mametraka vola anaovana azy sy ny anina rehetrarehetra fanaraka amy lalam-panorenana ave zany satsia gouverne fifidianana merany verina fifidianana ny chef de région misy fifidianana momba ny fametrahana ny gouverneur zay tokony arahana fifidianany chef de région taorina kely mandraky ty ny androany tsisy mandeha zany tsy manao ny asany eny seni
ary nefa tsy manontany ny gouverne anina koa satria maninona miandry ny gouvernement ny ze ty ny gouvernement io atao no atao eto na raha-pitso raha afakapitso daty ny tenen'ny seni io nge tenen'ny gouvernement te tsy mety aminay fa le 19 mety aminay fa nga afaka miteniny seni suggestion nge nataon'ny seni io tsy proposition akory tsy afaka miteniny seni na miteniny ary ny seni hoe efa nahazo fakataovana tany amin'ny ACC io nahazo fakataovana tany amin'ny ACC io fa olona tsy ampy nge fotoam-piasan'ny filohan'ny republique amin'io tsy ampy ny mandany tsy ampy 10 andro be zao fa nga ny seni na ny haute cour constitutionnel la manana zo hanena na adiny ray ara ny mandany filoha amin'ny republique tsy manana an'izany fahifanjany izy ny vahoaka manana an'izany fahifanjany ary tsy misy mahazo mampiasa izany fahifanjany afa-tsy ny vahoaka ihany amin'ny alanany fifidianana ka raha ohatra ianao anenany mandany filohan'ny republique na adiny ray raha de tokony anao référendum ianao satria ny vahoaka ny manapaka an'izany zany hoe contestable io daty natolotry ny seni io contestable io fanapahana nataon'ny ACC io fantatry ny ACC zao fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana le izy de tapahany hoe tsy mety azo zavatra zany le tenenina eo de raha izay fomba fanapaha-keviny zay de ohatrany hoe zay tiany ataony no ataony de idikan'izay nge zany zay tiany ataony zany no ataony am'le voka-pifidianana tsy le izy oa tsy miahiahtsony am'le ACC tsy miahiahy fa io ny asa ataony io tsy azo itokisana azo raisina fa tsy azo itokisana zay ny ACC zao eny ary toy ihany ny resantsika moa zany atao anatin'ny miara-manonja MBS radio mada raha jerena zany ny fivoarany raharaha atreto andriamato ada mpitarika ny au niveau ny FLM moa dia androm-panjakana telo be zao androm-panjakana telo be zao no iantefan'ny tsikera mamaivay amin'izao fotoana zao raha tena hoe vakina tsotra tsy ao anatin'io telo io zany a ny atao hoe ny Sénat aloha na ny antemera-pirenena fa le androm-panjakana telo iantefan'ny tena hoe tsikera de eo ny fiadidinan'ny repoblika ty le mitsabatsabaka zay tsy tokony hitsabahany ty sy ny rehetrarehetra io a fa efa nampanantanteraka moa zany eo ny gouvernementa iantefan'ny tsikera ihany ko matoa gouvernementa tsy stable ny misy eto Madagasikara fa efa indimy-enina impiry misy fikitiana dia tsy ao zany tsy mama zany a tsy maneo zany ny hoe mamaly ny etaetan'ny vaoaka malagasy satria mpanantanteraka koa zay de iantefany ny tsikera mamaivaiky eo am'izao fotoana zao ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana reny entsika reny teny am'le itsy reny ny nambarany teo anivon'ny fianakaviamben'ny mpanohatra androm-panjakana telo eto amin'ny firenena no iantefan'ny tsikera mamaivay am'izao fotoana zao ary tena atao hoe tsy ngilaila tsy fantatra hoe ahoana e de miampy an'izay ny seni moa zany tsy androm-panjakana fa hoe mpanantanteraka eo amin'ny fikarakarana fifidianana sy ny sisa resaka teknika moa zany ny tena any amin'ny seni ihany de ato zany sisa ny Sénat sy ny antenimera-pirenena kanefa de misy fiatraikany eo amin'ny antenimera-pirenena ihany ko le ataony ny ery amin'ny présidence sy ny ACC de ny gouvernementa ihany ko moa zany eo ihany dikan'izay zany de hoe fitantanam-pirenena tena marefo satria androm-panjakana telo amin'ny androm-panjakana rehetra misy eto Madagasikara no iantefan'ny ahihahany olona tsy atokisany olona hinona ny firenena mandeha am'izany de hoy ny maro hoe tsy mahagaga le Madagasikara raha ohatran'izao satria misy crise institutionnelle eto amintsika dia misy tena hoe fitantanan-draharaha-pirenena zany tena tsy araka ny tokony izy vokatr'izay rehetrarehetray de ny atao hoe valiny zany dia miatraika aty amin'ny vahoaka malagasy mandady arona le izy de mbola etotsika aloha hatreto hoana fahitanao an'izay ny tena marina rina eto Madagasikara voasoratra fotsiny ao anatin'ny lalam-pandrenana hoe androm-panjakana telo fa raha ny tena marina roa ny androm-panjakana eto ny amin'io roa io arany ny raisy tapany miaraka de ny tapany no mitokana ny tapany teneny keo zany de ny atsasaky ny antenimera
de ny antenimera-pirenena zay no mitokana rehefa tena fakafakaina izy de zay fa ny antenimeran-doolona miaraka amin'ny fahefana mpanatateraka fahefana reo mantsy zao tsy de mbola miteniteny tsy misy fisarahany mihitsiny ny fahefana mpanatateraka eto amintsika sy ny fahefana ny fitsarana aloha tsy misy satria filoha faratampony fitsarana filohan'ny repoblika ny ministra tenena fitsarana ao anaty gouvernemanta ministra ny fitsarana hitatsika fa tsisy ny mpitsara ihany no miteny eo mefaleovateny zay dikan'zany tsisy syndicat mpitsara zao ny antso-mpanao gazety teo asa zay lazainy eo izy ihany no miteny an'zany ny vahoaka menimenina amin'ny tsy fandehanany raha-raha-pitsarana ny vahoaka ny menimenina amin'ny fisin'ny raha-raha-pirenena mivaivay eto amintsika zay tokony andeha fitsarana kanefany nonony fisin'ny mpitondra fanjakana ambony ao anatin'ny exécutif voaroroy na voasaringotra am'lay raharaha dia tsy mandeha lay raha-raha-pitsarana zany hoe ny exécutif eto amintsika ny mpanatateraka eto amintsika de matanjaka be ny fahefanany exécutif eto amintsika faharoa ny mandrafitra ny exécutif nefa de hoe ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta tena tovy natambany ray lay izy dikan'zany tsy mahagaga raha manana anjara toerana angeda be ny prime ministre amin'ny fahefana eto amin'ny tany sy ny fanjakana zay ny tsy mahafaka azy amin'ny toerana io hatramin'ny androany betsaka ny fahefana bebe kokoa ny fahefana ananany ary akoatran'izay miankina amin'ny dolo daholy ny fomba fiasan'ireo na ny antenimera-pirenena ary de miankina amin'ny gouvernemanta satria rehefa tsy te menige ny vola izy no mitantana ny vola de sahirany resaka fotsiny zany le fitsinjara-pahefany alefa any amin'ny commune voly any amin'ny région hoe ny fitsinjara-pahefany tsisy an'zany eto rena tsisy vola tongany le izy ao soratatsika ao anaty constitution fotsiny daholo reny fa tsy mbola misy mandeha am'zany hoe anina zany io e raha atsika mahita io io mahazo ny seny io 45 milliard ny sananaovana fifidianana tokony atao am'ty taony ty zay ny teneniko an'le hoe datim-pifidianana io natolotry ny seny io fa tsy resaka tety androm-pifidianana tsy io no atao hoe tety androm-pifidianana satria raha mamoaka tety androm-pifidianana na seny de tokony voalaza mazava tsara hoe am'izao tsika manao ny fifidianana am'ty taony ty zany any communal zay lany alohan'ny filohan'ny republique de am'izao tsika manao ny fifidianana ny filohan'ny republique am'izao manomboka ny fanofanana ny ny mpikarakara ny fifidianana rehetrarehetra ny fanofanana ny délégué ny fanofanana ny membre ny bureau de vote moa zany fa ny délégué any ny antoko politique mety izy koa azony seny atao tsara mihitsy ny hoe am'izao ny fampitan-kevitra avy amy seny hoandro antoko politika andray anjara ny fifidianana zany ny tety andro zany de misy an'zany de misy calendrier ohatra zany ny tety andro de mifanahy manaraka an'iny de hoe nanaraka n'lay tety andro nataony ve ny seny teo mifanatanterahana ny asany sa tsia fa tsy hoe ohatran'io fotsiny hoe efa manao androm-pifidianana de efa navita tety androm-pifidianana tena disy be zany re seny ary zany ke le manahirana amin'ny fomba fiasatsika zao tena mietihatra amin'ny gouvernemanta daholo daholy sy ny fomba fiasan'ny gouvernemanta daholo ny toedra raha rehetrarehetra misy na ny ataotsika hoe ny fiasany any am'reny ataotsika hoe ny any amin'ny commune rehetrarehetra reny eny ny tsy fananany commune vola nge tsy hoe tsy fanana commune vola ny tsy fiverenina ny volan'ny commune zay tokony hiverina ny aminy ho an'ny aminy no mahatonga azy tsy afaka miasana mahatonga azy tsy afaka mandovolan'olona ny tsy fahatongavany vola ara-dalàna any am'ireny université reny araky ny tokony ho izy no mahatonga ny trano université tsy voakarakara mahatonga tsy fampina vola daholo reny tsy fampina budget tsy fampina vola ny tsy mahatonga azy tsy ampy rehefa tsy ameniny aty amin'ny gouvernement tany vola inona no ataonao eo tara ny boursan'ny mpianatra tara ny zaosiny zany zany boursan'ny mpianatra zany inge raha hoe tena hoe misy vola ahafahana mandoa azy araky ny tokony ho izy de tsy misy an'ireny korotany reny ny mpianatra mianatra any ereo eny amin'ny azo vola ve izy de hikorotana hoe mahazo ny zony ve izy de hikorotana teneninao fotsiny izy hoe ny boursanareo am'ty 2023 ty de amy volana fin avril no mivoaka
mangina izy ny volanareo amin'ny équipement amty de amin'ny tsy haiko 4 avril no mivoaka fa tsy mivoaka amle de rehefa mahazo an'izay daty zay le akizy a de tsy manao ny grève io ka le ino moa teny digitalisation ty le hoe listre any misy mahazo tokony azo nefa tsy ao sinsisa digitalisation manino io raha atao amy stylo staratasy de zay aonarinanateranao am digitalisation matony gouverneur manolotra machine écrire any amy commune misy azy fata fa mbola tsy digitalisation zao ary ny karapanondrom-pirenena hatramin'ny androany de mbola misy soratana amy stylo de nisy kilo hoe karapokotany le hoe natao numérique le izy zany eritreretin'le olona hoe le tanaovana zao de fisehosehony efa tika tele efa mandroso be efa manana telefona daholy efa zao fa tsy zay nge le any amin'ny sarababe-mbahoaka le sarababe-mbahoaka jerena fa aza le 20% mipetraky eto Antananarivo 16% mivetraka am ville fa le eran'ny rehetrarehetra mihitsiny tsy any ary tena efa taona no nanaovana zany digitalisation ny anaran'ny mpianatra mianatra any amin'ny université zany mbola io ihany taona io ihany mikorotana le izy ataovy stylo fa tamitsy nisy stylo ranga tsy nisy problème ohatrany mihitsy ngeriny tsisy ary teneniko anao tsy ny mpianatra no manao ny listany fa ianao mpiasan'ny université ary matoa anao natao mpiasan'ny université mba ohatrany mba olona mba manam-pahaizana ihany ianao no aitsenjery zany momba mpianatra tsy rairay tsy possible rina zany rairay mihitsy efa miditra mpianatra de tsy fantatrao ny anarany tsy fantatrao ny isany aiza koa nisy an'zany tsisy an'zany matoa le mpianatra mianatra ao a miditra mianatra ao a de fantatrao ny isany a fantatrao ny anarany a anananao ny données complet amin'iny andro voalohany idiran'ny anatra iny matoa izy tafiditrao fa tsisy an'zany hoe efa afaka televonany teorina ty de any fitavozavozanareo amin'ny asanareo no mahatonga an'le izy taraika rahatara fa akoatran'izay ny tsy fisiny noho tsy fahaizan'ny tantana zany de raikitra ny police volera miaraka ampitany filaminana mifaniantsika iny votivorona iny maly manahirana le izy a le akizy a za miteny anao le akizy ve de tokony toranao bomba lacrymogène de ozy isy anao ka izy mitoraka vato ataovy mifandanjany ery tena za tena miteny anjany tsy tokony ho tonga am'zany tsy tokony ho tonga am'zany mihitsy hoe lacrymogène anao ataonao fa ohatrany maniraka any akizy tady lacrymogène ho atao anao fa tsy atao mifandanjany ery lasa mamorona manao flesy le akizy satria maninona ampifandanjany ery izy aloha am'le légitime défense le izy a maninona tsy aloha volany de vita hoe zay tena tokony hoe misehatra mahazo le vola botra sy ny sisa de aloha zay de tsisy an'zao zao le izy lasa le izy nge ohatrany tokony hotsotra le hitanao le akizy zany ao amin'ny université ao anatin'ny tanànana eo izy migrevy de tsy anonao tsy rarahinao avelanao eo izy de farany izy a ny mahatonga azy mivoaka ny faritry ny université za efa mpianatra taloha efa ny grevy a fa ny mahatonga ny akizy teny akato zay za ta izay teny amy teknika mahatonga ny akizy mivoaka amy faritry ny fianarany mahatonga le mpigrevy rehetrarehetra reny mivoaka amy faritra hanaovany grevy rehefa tsy enonao izy ao amy faritra ahafahany manao grevy ahafahany manao sitinina tsy enonao izy a de miverina mitodika amy vahoaka izy zay ny antony ivoahany miverina mitodika amy vahoaka izy ory vahoaka zay ty nge ato migrevy ka tsy rara iny olona nefa nzay tsy manao an'zao tsy azonay miborsanay tsy azonay ny équipement anay tsy azonay karamanay tsy azonao mividika sasaranay tsy azonao ny entamin'ny teanay taminanao vacation tam'izay ny tsara BPC tam'izay ny tsara CPE mivoaka ny fefy izy mampafantatra ny vahoaka satria ny vahoaka ny tompon'ny fahefana rehefa tsy rara inao nydikan'zany tokony ataon'ny mpitandro filaminana voalohany rehefa misy grevy mijery hoe misy grevy amin'ny université ilay olona responsable am'le zavatra igreven'le mpianatra na ilay igreven'le olona ao am'lay enceinte izay aloha ny tokony ho atonina voalohany indrindrany alamina hoe tsy milaminy ianao fa lasa migrevy le olona fa tsy milaminy ianao fa tsy vitanao ny asanao fa tsy hoe le olona tsy milaminy indray ny miantso zandarma sy emoraiky de hoe reo fa migrevy fa taovy malala ny anaranareo tsy zany tokony reny tokony misy fanatonana aingana mialoha mihitsy ny am'lay toerana hoe misy korotanato ay petraky eto nareo ny manao balizy eo nareo ny ampahany amiaramila
fa le lehibeany maramila lehibeany moregna le ana mandeha miresaka am'lay olona fototsy ny olana satria lay mpianatra am greve na lay olona manao le fototsy ny olana olana reo le fototsy ny olana tsy resandra le fototsy ny olana tokony inona ihany ny fototsy no ny alamina olana manantona an'lay olona fototsy ny olana nareo a efa ahoana ny mahatonga an'reto olo reto migreve tsy mentsy azo ny karamany fa maninona ny tsy amena ny karamany manazava azavao aminy andao azavao aminy hoe tsy azonareo ny karamanareo satria zao ny antony eo masonay nareo manazava azy de milamina fa noho izy tsy enona de zay ny mahatonga an'io ary zany manahirana ny demokrasia eto Madagasikara demokrasia tenenina fotsiny hoe fahalalahana maneho hevitra eto fa maneho hevitra nge anao fa avela ohatrany hoe atao anaty boaty ianao de avela miteny eo de miteny eo anao tsisy piana hoe ohatrohatry zany satria tsy lay ianao tsy ianao na miteny eo ka enony ianao a tsy demokrasia zany enony ianao de enony de enony de enony fotsiny eo de farany izy rehefa mety matory ampitorana eo izy meno anao tsy zany le demokrasia ny demokrasia de hoe fienona ny feon'ny vitsy anisy mba ho lanjalanjain'ny maro anisy ary ho ampiarina eo amin'ny fiarahamonina tsy asina ny demokrasia rehefa tsy vonona ny aino ny vitsy anisy ianao tsisy ilana demokrasia rehefa ianao maro anisa ihany ny tompo-kevitra de tsisy ilana ny demokrasia zany satria ny feon'ny maro anisa ny ilaina amin'ny demokrasia fa ny vahoaka maro anisany zao tena marary de maro anisa aty avoaka zany zao le marary fa afadray le maro anisa le atsy amin'ny assemblée le hoe io mako no teny toizako zany manahirana am'le fitondrana ankehitriny hitanao taloha ny mpanohitra rehefa niteny tany amy 2019 sy ny karazany tany 2019 tany miteny ny mpanohitra azay de zay mpanohitra fataro tsara fa ny mpanohitra zany droit constitutionnel zany zo azo avy amin'ny lalam-panorenana ny mpanohitra fa ny pomba ny fitondrana tsy voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana zany tsy voalaza anatin'ny lalam-panorenana zany tsy manana zo ao anatin'ny lalam-panorenana zany pomba ny fitondrana zany satria ny eritreretina fa tsy tokony isy zany mpanohana ny fitondrana zany vondrona mpanohitra ny fitondrana zany satria ny fitondrana misy apetraka ny lalam-panorenana de fitondrana matanjaka fa tsy marefo ka hoe mila vatsikevitra nefa ny zava-misy am'izao tsy mila fanohanany zany fa ny zava-misy any am'izao ry zareo mamparefo ny tenany marefo ny fitondrana matoa zareo no mamparefo ny tenany fa ny fitondrana tsy mila mpanohana zany fa fikenana be io meny ny lalàna faefana feno matanjaka tsara zany tsy mila fanohanany zany fa miasa raha marefo ny fitondrana tsy avaty amin'ny mpanohatra mamparefo fa ry zareo mamparefo ny tenany fa ny fanoherana kosa voalaza tsara ao anatin'ny lalam-panorenana ary ny fanoherana diso be le filazany azy tamy 2019 mako eo ny teneniko andrina hoe talory zareo no miteny nareo tsy tokony ety an-dalambe tsy tokony eny amy radio tsy tokony eny amin'ny atitrano eny maneho hevitra amy fanoherana fa miakara lapa efa misy sehatra natokana anaovana an'zany eny amin'ny anteny mera-pirenena antsiny ny fanoherana sy ny karazana fa zao amitsika amteny zao ny mpitondra fanjakana mihitsy no tsy manao an'izay tsony hoe eny amy lapa-panjakana no manao ny fanohanana ny fitondrana fa lasa an-dalambe koa midina ty fotony mihitsy zay ijeriny fahorim-bahoaka zay zany vo hitany hoe misy fahorina ny vahoaka de hojereny eny zany no fahorim-bahoaka ry zany no mampalahelo amin'ny tsika zao zany no mampalahelo de za manamafa demokrasia tsy zany hoe afeliteny eo le olona de afela iteniteny foana tsy zay ny zavatra hamaranako ny teniko rina de mino fa efa vonina tsara nareo eny amin'ny efa hitareo efa vonina tsara nareo eny amy 6e arrondissement eny efa vonina efa mandamindamy kely sisa sy ny ana fa na iniky itona na iniky antra ny zavatra efa atao tsy maintsy atao ihany ka ereo hoe de tsy fampiarava koa fa makahery anareo lalandava ny tena anay ary mahereza ary miteny ihany ianareo mbola manao intimidation andreo olo reo mba hatsaharo le izy fa aleo samy mba handray anjara amy fifidianana ny rehetrarehetra rehetrarehetra aza mametraka problème ianareo nge iray monina eo foany rapitso raha vitanzao ny rapitso raha afaka pitso nareo de iray monina eo de aleo zany a mifanaraka tsara aloha mifanaja de mametraka velo mafinaritra hoan'ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonja de misaotra naaraka tam'ny farany raha misy moa no ohatrany hoe tsy zakanareo ny fitenenana de averenao amikany fa olombelona ny tena manam-pahadosoana ihany ndraindray
de veloma finaritra ho an'ny rehetrarehetra eny ary isaorantsika andriamato iada zay mpitarika eo anivony ny FLN-nao zany nitondra zay fanazavana zay ambava homana mpo mieritreritra mitoy ihany ny fantarantsika miakatrehetra ndray namana faniry razafy manatany mpitondra famakavakana politika sady andray ihany koa ny député solombavam-bahoaka ny Madagasikara solombavam-bahoaka bogosy voafidy teny amin'ny boribory tany fahena tamin'ny alalany tiako Madagasikara ny député Totso Andriamampandry izany avy any amin'ny préfet any izy dia tonga eto zany dia feno de feno ny fandaram-potoana député Totso Andriamampandry ahoana rapitso raikitra sa tsy raikitra hoavy eo izy eny ary dia ometsika ny fanira zafy manatany ray ny fitenenana andaotra tsisy misaotra ny zokobe iada zay niaraka tamintsika teo iada sy ny fandalinana politika ny fametrapetrahana ny toejara araka ny tokony izy misaotra andrina ihany ko andatsaka sary aloha zany tsika andraisatsika ny député bogosy Totso Andriamampandry boriboritany fahenina satria hitondra vaovao lehibe antsika Totso Andriamampandry zay député ny boriboritany fahenina satria avy any amin'ny préfet de police eny izy mikasika ny etsika rapitso zany fa reto aloha zany sary ny fivorena karakarain'ny senier amin'ny nouveau hôtel Ivandry satria eny daholo ny ankolafy politika rehetrarehetra eny de eny ihany koa ny FFKM eny ny Flora Valomany efa nasehontsika teo efa nasehontsika teo ihany koa ny HVM tarihany Rajonary Mampianina asa inona sary tonga de arotsaka eo aloha zany faly ny sary eny ny filohan'ny avy teo aloha Ngaratsirahonana ny solombavam-bahoaka Siteny Randrena Solonyaiko eny ihany koa pasteur Mayol André Christian Dieudonné zao hitantsika amin'ny sary zao ny sary omaly zany mbola mitony sary androany io président Ravalomanana président Rajonary Mampianina président Rive Rakotovao io arinan'io pasteur Mayol Parrain Auguste zao hitantsika zao maromaro ny avy amina Masevu ny FFKM de hitantsika ny député Roland Ratsiraka sy Randrena Solonyaiko Jean-Jacques Rabendrina Eleonore Joasy Mamy Rabenirina de mitoy makany député Fetra député Rambosalama hitantsika amin'ny sary zao daholo fahavononana hiarika an'izany ny ekipa atsika koa tsy mialy zany mihitsy fa de miarika an'ity fionana zay eny amin'ny nouveau hôtel ity zao midika fa vonona hiatrika ny rehetrarehetra ny ekipa atsika reo ny avy any fitondrany reo fa lany tsara misy tsy miala am'izany misy ny ekipa atsika eny daholo na ry Rina SG Cordo maître Elo André Tefo Mijoro milamina tsara ny ekipa avy amin'ny mpanohatra ihany koa misy andre président ajo angamba raha sy diso efa any ihany koa zany marobe zany niany de fampitady io zay nentina ilazana fa tsika vonona amin'ny rehetrarehetra fa nataotsika vaoaka fotsiny misoratra anarana tsara fotsiny ao anatin'ny lisy mpifidianana zay ny tena angatana amintsika misoratra anarana tsara ao anatin'ny lisy mpifidianana tsika de ataovy zay hosoratana ao anatin'ny lisy mpifidianana miaraba député Bogosy Totso Andriamampandry vo marainy Totso Andriamampandry député atsika de nandeha nitsapa maraina avy nitsapa maraina satria moa le fomba mampanao eny ambony manarina Saint-Héroux eny de mbola niarika didy goavambe ihany koa teny amin'ny faritry Ivady teny ny fanasana nataony namana de avy any mbola niazakazaka ndray koa teny amin'ny préfecture de police de zany rehetrarehetra zany mbola manome voninahitra atsika mpanaraka ny miara-manonja MBS Radio Mada hitondra vaovao goavana amintsika izy eto amin'ity androany ity satria goavana ihany koa ny etsika zay ho tanterahana rapitso eny amin'ny kianjan'ny Totso Andriamampandry zany hoe eny Ambatolampy Ambohimanarina miaraba député miarabanao faniry ary miaraba ihany koa ny vahoaka ya malagasy rehetra zay miaina atsika miara-manonja ankehitriny tsindrin-taona be ihany ngamba ny vahoaka malagasy rehetra misy fa tsy hoe ny mponina ao Ambohimanarina ihany amin'izao fotoana zao satria hiatrika tety goavana itsika manana andraikitra isika ary ataoko hoe lafy valiny osy manontolo no mitodika aty Ambohimanarina daholo amin'izao fotoana zao izao Totso Andriamampandry dia nijoro foana niaro ny vahoaka ya malagasy
ny tim ny flora valomanana dia tsy manaiky lembenana amin'ny tsirariny zay misy eto amin'ny firenena ka n'io zany dia ataoko hoe zavatra spesiala mihitsy a satria raha pitso dia fotoan-dehibe zay vinavina zay napetraky ny didistime eo amin'ny 6e arrondissement eny Ambohimanarina ary mahazava tsara ny zavatra napetraka teny dia hoe fiarabana tratry ny taona satria maro fa mety ny fampiarabany olona igafaniry fa tsy nisy zay hoe fiarahana fobe irahan'ny vahoaka na Ambohimanarina sy ny manodidina rehetra ao anatin'izay. Ny faharoa dia tomba vao roa sosona satria itsika dia ao anatina kolotsaina mamalagasy dia tomba vao malagasy zao dia rary loatra ihany koa tsika raha ifampiaraba sy arapaly fety roa sosona izany amasombavoaka ny Madagasikara ny tena koa dia anao taritra ny tena ho an'ny vahoaka zay navoafidy any tena satria ao anatin'ny lalam-pandrenana zany ary ny fahatelo dia isy fanentanana amina lisy mpifidianana mba hisoratra amin'ny lisy mpifidianana isika satria hitatsika amin'ny zavatra androany fa tsy manaiky lembenana ary miady hatramin'ny farany ny hery velona rehetra ao anatin'izany ny fanoerana rehetra zay hitatsika maly fa efa nitambatra daholo zao ny mpanohatra rehetra ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana Ela Njoelmanimampanina i président Iadjo Pedabe ry Parrain Auguste maro de maro député Roland député honorable Roland Ratsiraka président MTS mitambatra ho iray Pedabe amin'izao fotoana zao ary mangory vitsika ny mpitondra amin'izao fotoana zao ankehitriny dia maro nareo no mivavaka hoe monsieur le député mba engany mbo tanteraka somatsara ny andro rapitso satria terapaly izay ary iara iompo amam-panahy isika zanaka Ambohimanarina sy Ateroka ary indrindrindra fa eona mivantana amin'ny flora valomanana zay isany tena mahafaly ny olona ary any Ambatolampy Ambohimanarina no atao izany efa niteny taminareo aho rehefa vahoaka malagasy rehetra naiza monina rehefa hitotody Soandriamampandro no manao zavatra dia tsy miembotra fa tsy maintsy mandroso hatrany satria zay no tarigetratsika fa tsika tsy naman'izay miembotra amin'izao fotoana zao ary no zany rehetra zany de efa nambarako fa ao anatina domaine privé ny fiarahana zay ataotsika rapitso tsy fitan'izany fa sady mifefy izy io raha ny tokony izy dia tsy tokony hoe anao fangatahana na anao fampahafantarana akory raha ny tena izy satria kianja ny todsoa io ana manokana io zay tiako ampidirinao zay tiako raha mifaly eo zay tiako resahana eo de ana zany soako zany so fototra zany ao anatina droit de l'homme zany tsy afaka nizanisa ikitikitika ny soako zay ampidiriko ao atokantranoko na iza ao anatin'izay ka dia noho izany rehetra zany ry nanamana ry havana efa natao zany ny fampahafantarana rehetra zay natao tao anatin'izay rehetra izay dia misy ny antso omaly riva zay tsika ny tena iandrasantsika rehetra zany am'izao fotoana zao avany amin'ny préfectura hoe alaivo ny valiny zay fampahafantarana zay nataonao zay andriamatoa solombavam-bahoaka ary teneniko anareo teo fa tsy tokony anao an'izany akory raha ny tena izy fa noho n'izay hoe fanetretena zay ananany teny zay nefa tena olom-boafidy amin'io noho n'izay fanetretena ny teny zay noho n'izay hoe fiarahamoniny zay dia latsinainy maraina de efa ka voapetraka ny mpiara-miasa zany izany fangatahana na hoe fampahatarana zay zany ifaniry zao tsika miteny zao zany dia ny voaka ofisialy le izy koa dia ampifaliana
no ilazana vahoaka malagasy rehetra fa nahazo autorisation isika ary misaoritra an'andriamanitra ao anatin'izay ary io ny taratasy manaprofo zany fa ny kena ny fiarahantsika ry vahoaka nambo manarina ry sakaiza rehetra ny mpikambana rehetra ao amin'ny tiako Madagasikara ny fikambanana maro zay ho avy ary misy ary maro de maro faniry ny TGV izay ho avy ka hoe za hoe misokatra TGV niova fo miova fo ary peta be no avy eo fa hoe monsieur le député na SMS io nantso ho any izay satria fantatray zavatra ataonao fantatray ny tsy fetezana zao fitondrana zao ka de raisina tanandro daholo ianareo satria vao maiky tsika tsy amina na za no ananaovantsika an'izay fiarahana izy zay zany fa de nahazo autorisation zany isika rehetra tao anatin'izay koa dia hovakiako aminareo foy zany izay zay atratasy zay faniry raha sitraka ao ho an'Andriamatoa Andriamampandry atody Soamanampy solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahenina antony alara nanao fifampiarabara natratra ny taona vaovao taratasinao tamin'ny alatsinainy 20 mars 2023 tompoko hovaly ny taratasinao voatsia etsy ambony de voninahitra ho any mahafantatra anao fa ekena ny fangatahanao alalana anao fifampiarabana natratra ny taona vaovao ao amin'ny trano fininanao ny asabotsy 20 mars 2024 manomboka valoma maraina ka hatramin'ny 4 ora ariva mariana nefa fa tsy azo ekena ary koa tsy azo atao ny mivoaka ny faritra voatonona ao amin'ny taratasy fangatahana tompona andraikitra tanteraka ianao ny amin'ny fitandrona ny filaminana mandritra ny taona fifiampiarabana atsaina tsaka ny siandava ny fipetra rehetra mahakasika ny fafanajana ny lara-pahamena ara-pahasalamana raisy tompoko ny aja atolotroanao zay zany fanania zany zay fanekena tao anatin'izay ia malagasy moa dia iray ihany isika ka tsy hay ihany koa ny tsisotra ny préfet zany sy ny district tao anatin'izay fanajana feno zay natolotra ny teninanay zay zany koa dia raiky sy ty zany ary tsy hitapody intsony ary ny vahoaka malagasy pedapena aloha no ny teny hoe io na ekena io na tsy ekena ozy ny vahoaka de atao foana ozy ny vahoaka tao anatin'izay ary efa vonona tam'zany isika menakavy efa vonona tam'zany ary za manokana koa de efa vonona nefa moa vao maiky tsika vonona kokoa no ny fahavononana fa nahazo an'izay fanekena izay mivaly mibavaka tsika zany ry vahoaka malagasy nisy any ny adversaire politique zay mampanahelo faniry zay vitsy eny amin'ny faritiny zay mivavaka mafy koa hoe engane mba tsy nahazo alalana de mangataka anareo mba hisotro jupapay zany ao anatin'izay zany fa de tena fa misy koa nge manao fanerena député satria mandray afatra io misy manao fanerena mikarika tsy ho aveny de manamby zavatra fa tsy mahazo tosika fa me tsy mahazo vatenekeo misy mpitandana fokotana zany ita vitsivitsy zay voalaza ny Ambatolampy Avaratanàna ny Andramena misy koa ny hafa fa vao maika tezitra ny vahoaka ary tady teo fa volam-bahoaka ny vatsitsinjo sy tosika famena ary vola avy amin'ny mpamatsy vola irasam-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy rehefa tsy ho an'ny TGV no nanao mpitarika na ho an'ny filoha ny fokotany na sevy na visy ao anatin'izay ka mampitandrana raha mbola misy vava ohatra zay anareo tsy akana vahoaka aza matahotra ianareo fa za de miaro anareo ny vahoaka de efa aty amintsika daholy mangidy hoditra reo tsy misy atao renareo an'izany ary hitany eo ny vahoaka rapitso ao anatin'izay fa dia androvitra itsika angovitra reo iorory reo rapport de force ny politika tompoko ao anatin'izay ary miantso ny vahoaka rehetra zany ny fandaminana efa milamina daholy ny sécurité efa milamina daholy zany efa milamina ary fantatsika fa ny team raha manao zavatra de manao zavatra milamina isika mbola tsy nisy an'izany korotan'izany voafefy tsara io misy ny fandaminana zay tsy azo resany ngamba am'resaka sécurité faniry fefa misy ny caméra maro isan-karazana zany raha sanatria zany raha misy ny olona miopefy zany sanatry mivava
de efa vonona am'zanytsika amin'ny angaditsy ny arona fa tsika efa nanao zavatra manao zavatra io foana ngesa fanira hatram'izay isa taona misy eo foana ny vehivavy tim ny jeune tim ny fiarabanana tratrotange ao amin'ny toerany foana e tsy nisy misy zany hoe anao demande nanao alalany e fa zao zany zareo hoe tsy maintsy an'zao tsy maintsy an'zao a valy moa izy io a koa dia maniry soatsika rehetra zany a tongava maraina raha-pitso amin'ny namana de efa misokatra ny vavady ataotsika toto repika io a ary mahafaly atsika zany fa tena flora valomanana no avy ao anatin'izay ary tena zava-dehibe koa faniry akoatrany hoe ny tima ny manao azy fa dia misokatra amin'ny fikambanana maro zay ho avy daholy ny fikambanana rehetra ny teneniko teo fa ny TGV ary ho avy ao anatin'izay a ary ny zava-dehibe koa zany a dia isy akoatry ny sombavoboaka tima zany a dia isy koa zany a reo zay ancien rehetra tima tranainy zany a ho avy daholy a amin'io rapitsa io a ny avany faritra koa de misy solitena zay anamafiorina ametrak'izay hoe fihavanana sy ny firaisankina ao anatin'izay koa dia ny amaranana azy zany a dia mafifaliana azy dia isy nofika na mitampevanana efa hita le abean'ny olona nanomboka hoe omborola izy sy faniry betsaka ny olona omby telo omby efatra zany izy a am'zao fotoana zao a dia nofika na mitampevanana io a hiara-paly isika ary aneo koa tsika ny hevitra zay sosy atsara ny firenena anao tatitra zany tsika ao anatin'izay a ary anatin'ny filaminana feno nonaovantsika n'zany rehetra zany a koa dia manantena tsika rehetra zany a fa dia ho asabotsy afinaritra io a asabotsy miavaka io a koa dia mirary soatsika rehetra zany a misaotra tsika sady amin'ny fahatongavana tsy mifidy tsika zany na isa izy na isa fa zay tampo na hitamin'ny ampitiavana zany a dia raisina atanandro daholy misaotra tompoko eny ara de vaovao lehibe netony solomamboaka toditsoandre mampandry tamitsika teo zany fa de rehefa nanao fampahafantarantsika de nikeny teo nivon'ny préfecture zany zay etsika rapitso izay ary de mazava ho azy zany a fa dia irodorody vao maraintsika eny Ambatolampy Ambohimanarina misy manontany anareo aiza le izy de tongava fotsiny eny Ambatolampy Ambohimanarina ainy rehetra eny zany hoe kianjan'ny toditsoa zany satria solombavam-bahoaka izy de efa nanao etsika marobe teo de fantatry ny rehetra zany a fa de tongava marobe tsika rehetrarehetra zany a ohatran'izao foana ngeny tokony ataon'ny mpitatana ny tanàna manam-pahefana sy ny sisy avelao teny malalaka ary anao fanetana na anao faneho-kevitra malalaka voarin'ny lalam-pandroenana voarin'ny lalàna mifeny antoko politika ny anjaran'ny fanjakana ny mpitandro ny filaminana de miambina mba tsy isin'ireo hoe débordement na mety gafigafy samihafa ataon'izay mety tsy mazaka demokrasia zay rapitso zany a tsy miova fotoanatsika amin'ny enina de efa misokatra amin'ny vavahady hoy ny solomavoaka toditsoandre mampandry teo de ataovy ny organisation antsika isan'isan'ny rehetrarehetra mihitsy a tongava marobe fa hiara-paly isika menakavy eny Ambatolampy Ambohimanarina alohan'ny teny ideratsika amin'ny lafin-zavatra fa député Toditsoa taky mahazatra député sosialy afantaran'ny olona anao ihany ko misesisesy le fampiofanana zay omenao maimaim-pona andreo vahoaka isa-pokotany amina resaka savony a de nitoy tamina fokotany hafa indray le izy aloha ngamba antanitsika anatina minitra vitsy zay satria vaovao ngeza be asa lehibe koa no nataonao a atany am'zany Ambohimanarina zany a de mitolo izy a tamin'ny herinandro io a tamin'ny herinandro te ihany ko zany a resaka fampiofanana momba ny savony ya ho alefatsika ngamba le izy a ikafokotany kika maromaro zany a no nazo ny fampiofanana savony ary tsy fampiarana savony any ezatsika fitina satria me mandeha le ora fa teo koa ny fanomezana fitaovana zany eo zany aloha ny tany amin'ny kafokotany Ambodivona zany a dia misy zany a resolo tena mifokon'olona zany a zay nomena zay fanafanan'zay niaraka amin'ny mpipiaramiasa amin'ny tena eo koa ny teny amin'ny afokotany Ambohimanandray zany a zay a nahazo an'izay adaholy ary mitety mihitsy zany ny tenako sy ny mpiaramiasa amiko a tokantrano a sy vohatra satria betabe ny mangetaeta anao an'izay zany a de teo koa zany a ny afokotany tena tanety avaratra zay nahazo an'izay fifanana maimpoana sy ny fitaovana izay zany a dia nahazo an'izay dadaholy zany a reo namana sy tapak'izay zany a dia mahafinaritra fa mbola betsaka sika zany no amangataka an'izay a satria
sady fanampinasa ho an'ny olona l izy a no antom-pivelomana zany a ary koa zany a mba afahan'ny olona mba amrahina manangana nyreny association na manangana coopérative zany a mba afahan'ny olona mahazo an'izay satria ny savony de ilaina foana na idiovana na nasana amin'ny akanjo ao atotokantrano io de efa zava-dehibe zany a izay mampiena zany a ny vola mivoaka any atokantrano ary afahantsika koa zany a mivarotra any amin'ny itafoky tamin'ny maro sy commune hafa na distrika hafa de mba lasa antom-piveloman'ny olona akoatr'izay moa de mbola misy atetika asa hafa moa zany a zay eritreretina zay ho atao a de ny koro anglais moa zao de efa tena efa ho valonjato zao nisan'ny manao koro anglais am'izao fotoana zao fa ny kory mamaimpona miaraka amin'ny polycopy mamaimpona bedrabe nareo no manontany hoe mbola afaka kamapiditra ave efa miandry 6 mois ndray zany ny alohantsika ao anatin'izay a dia vita ny 6 mois zany a dia zay a vo miditra ndray zany a ny manaraka ny cours informatika zany a dia amin'ny volana ambony gratuit indray io a dia omena ndray zany a ho an'ny ponina ao Amboamanarina zany a ho an'ny zanaka Amboamanarina satria fatatsika fa tsy vitan'ny ray aman-dreny intsony zao ny mampiana zanaka na hoe anao koro anglais zany efa ohatrino anatin'ny ray volana namonjy na koro informatique zany efa ilaina be zany amin'ny fianarana ilaina be zany amin'ny asa am'izao fotaona zao a koa de andraisiko sy ny mpiara-miasa amiko andraikitra zany a izay fanomezana mamaimpona hatrany ny koro anglais mamaimpona sy ny koro informatique misy mandeha SMS ato faniry hoe misy miteny ony ary mety any am'le zareo le mialina ndray ty faniry hoe ny team ihany no tonga io efa de rehefa zanaka Amboamanarina ntsika ka resy lahatra amin'ny zavatra ataon'ny flora valomanana sy ny tenako sy ny team ary ny mpiara-miasa dia malalaka ny varavarana fa tsy manavaka tsika na iza tompoko feno de feno zay fanazavana nentin'ny député Totsoa andre mampandry izay avy hatrany tsika de hiditra amin'ny adevitra an'izay député Totsoa asa nahitanao ty vaovao ty marina fa sepisepotsy député Totsoa anatin'ny fikarakarana le rapitso a fa nisy vaovao maly mbola ho resantsika aloha le teny am'le etsy Amboamanambola fa nisy vaovao maly a tany Sambava tany de alesy fa tsika vetivety fotsiny le izy faly a le etsika nataon'ny mponina any Sambava nandorana an'ireo lavany zany satria tsy fanekeny izy ireo a ny resaka CNV ny resaka prix plancher ny fanakendana amin'ny alalan'ny agrément zany ka mitadiavan'izy ireo fanalalahana satria potika mihitsy ny fiarikaren'ireo vahoaka any faritra avaratry ny nosy ny analanjorofo sofia momba ity resaka lavany ity de averenkely izy aloha faly a de sady mijerytsika de eny atenatenany eny tonga de raisin'ny député Totsoa angamba izy a mba tsy ho laza satria ny fotoanantsika mandeha any de arahantsika ohatran'izao le izy a ity zany a vidéo tsy de tena nandeha ty fa hitatsika am'izao le izy de enoy tsara fa misy teny a zay resahan'ny olona miantsoantso a ao ambadikilay a fa nionkevitry ty ndao ara faly
Rava ni CNV de manompo eto aty zany ambilagnaty tsy naikaraboka zany tsy fahatoboky mipody afanapandety zahay de masafarary manompo eto nilavanitsy any izy tamin'ny enimpolo taogno nilavanitsy sy ampivagna nisy aiky amizao ka iroanay raha tsy ilainandresaka dikan'izany izy ka mbo hainao président fô mba matsapa marary anao vahao i olona makasiky lavany fa anao ny filoha-pirenena tompona ndraiky voanalohany amy ty raha ty ary anao ny olo mikomandy tio i Madagasikara ty tsy misy tsy manaraka komandinao okolten alefa ty ny olo tsy ny olo mavaolona fa olo manao skola ka no zany mitongava ty anao mahita ny marary aminay fa zay aketo solo mikarameny fa olo matsapa ko marary izy ka ny olona anday ivagna amin'ny avaniet maty fô tegna fa tsy solo ampividy ka matsary marary zahay vaha azy ferina ny olo jiaby andray anjara vahany $250 vahany prix plancher avela malala per pieriana certo i fivarota matsary voa zahay zay ny miava aminaka reso tompoko izay fangatany mito mitongava ty anao filoha-pirenena anao nandataty tamin'ny andresy lahatra zay nangataka vavy taminay mangana tinao mahitany marary aminay aty hitanay anao magnamia varimasika magnamia vatsitsinjo amin'olo velany any mandeha azy fô zahay de tsy atao aminao ny raha marary aminay lavania ioalefa tsy ilainandray hitanay anao filoha-pirenena indray andro nandeha taminao fafotra magnano fampitsora kely ino mba tsy amindrahanao fô aminay amy zahay mijaly zao nany olo nagnano fatisofagna namianao fampitsora kely raha misy ny zavatra nataonay amy fatisabaty indra misambava mamelazy ambo aminameko fampitsora kely afandeha ny lavani zegny nyatay mandra fadely sapotsy io io Problème numéro 13. Problème numéro 13. Ninitsika le retour falazavaty ninitsika nalefa iny a député Todisondry Mampandry solo-mamboaka Madagasikara ianao angamba efa 3 taona sa 2 taona sy tapany toana any ny atsotsolo reo ampandraraha mpikirakira lavan'iny reo ny olona momba an'ity lavany ity efa tafakatra ambony be matoa tonga hatramin'ny fandorana produit zay tena hoe lafo vidy an'izy ireo kanefa nidoran'izy ireo tena hoe aseho le afatra amin'ny fitondram-panjakany hoe tsy zakanay mihitsy izy ity entsika tamin'ny faneho-kevitra nataon'ilay mpaneho hevitra teo a lay hoe marary an'izy ireo ary niantso ny filohan'ny repoblika fa tao ambadika zay nisy feo marobe niantso hoe mialy rajoelona mialy rajoelona mialy rajoelona de reny message reny
tena tsy mesazy politika tsolo reny zavatra reny zany fa isina zany afatra ara-tsosialy amin'ny zavatra tena mariary an'lay voaka satria tena lay finanany le kapoka mihitsiny no voatoto iny am'izao fotoana zao mino fa manakambary député Totosoa ia inge efa mazava ny tenin'ny mpamboly sy ny mpamokatra sy ny mpandrara ary rariny loatra le izy hoe aloha ry zareo no ametra ny vidin'ny lavanila lavanila io inge io natao hoe produit de rente zay mampiditra devisy indrindra rehefa ahondrana ho an'ny Madagasikara ary be da be ny olona ny vahoaka no mivelona amin'io indrindra fa iny faritra sava sy ny atsinanana rehetra iny de raha loatra izy raha teza satria lay fampantenana zay nataon'ny mpitondra ny filoham-pirenena hoe ataoko avy teny hoe ny avy dimeny ny vidiny de voamoaka mitsororika le izy de lasa fampantenana pokata le izy be da be ny olona zao no tsy mihinakanina zara fa miaina satria io ny fiveloman'ny olona zany de lasa ny mpitondra sy ny mpandrara azy akaiky ny mpitondra zany no mitady anao ny monopole am'tia resaka lavanilide de raha loatra ny vahoaka zany zay mivelona am'izany na mirohatra andalambe izy tezitra de rehefa tezitra izy dia reny zany ny fahatezera-bahoaka reny de hoe tsy azonao ho taina tsony ny vahoaka rehefa misy zany zay hoe fahatezeranaizay mirotsaka eny andalambe salaminy any France nge hitantsika zao ny France efa 4 million na ny mpianatra io na ny syndika io na ny olona mirotsaka daba zany akory tsy midika fa hoe anongana ny Macron ny olona nanao coup d'état fa anatina demokrasia zany fahafahan'ny olona zany de afaka iga manao ny heviny any akalamantsana maneho ny tsofaliny eny andalambe ny olona fa ny atsika eto vao misy zay de ny moriky de ny grenady de fampisamborana vomanke hoe matezitra olona ka amiko zany dia miombokevitra am'ireny mihitsy fa zay lena tonga le SOS vanité nanao ultimatum izy hoe rehefa tsy mivalona tana 72 heures zany dia tsy maintsy mandry ena ndraiky izy le olona alefanao any koa misy tsy matapakahatra misy mivarotra misy ny intérieur sy ny décentralisation ny segy de roan'ny olona tesany olona ministère andreo ary tsy haino mitantana azy inona no ale any de reny zany ny mahazo azy satria io de fanaovana tsinitsinina mihitsy zany io le mpamokatra anatiny mihitsy zany ny eto am'ty fireneny ty tsy mpamokatra lavanila iny fa ny tatsaha ny miasa tanana ny mpivarotra ny miasa tena rehetra zany de tsy omena lanja tsy omeny zao mpitondra zao lanja mihitsy ny tatsaha za moa de tena tsy tsinitsiniavana tsy menina fitaovana ny barazo ny totroka ataonao ny canal lalakan-drano any tatsaha tsy mba jerevana mihitsy zany ny mpiasa sampanjakana tsy ampitombona ny karamana tsy mifanetana amin'ny vidim-piainana ny bourse-mpianatra io ndray zao de migreve ny mpianatra fanila reny zany dia manameloka tompoko ny zavatra atao an'ny mpianatra ataon'ny mpitandro ny filaminana nareo nke miaro miaro ny vahoaka ary nareo tsy tokony izany enceinte ny université mihitsy ianareo mbola nisy an'izay votofory mbola nisy fa iza le francis universitaire ary vakio le autonomie an'ny université za nge anisany anao ny proposition de loi iny miaro ny zoan'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny mpandrara ka ny zavatra tataka reny zany faniry dia tsy mety fa kosa itsika faniry mitaiza vahoaka aza ataoko kosa zany raha ohatra hoe misy olona tsy mitovy hevitra amitsika na manao akanjo mena izy na orange izy na manga izy na grigri izy dia tsy tokony kosa ngagamitsika hoe iady am'le olona na amono an'le olona na anompo an'le olona fa ny akanjo anaova nge tsy midika kory izy hoe resy lahatra am'le mpitondra raha nandraiky akanjon'le mpitondra no ataony na manao akanjo mena izy na manga izy fa reo za ma de zoan'ny olona manao zay akanjo zay tiana atao fa raha ohatra kosa hoe resaresaka akanjo
na hevitra tsy mitovy kosa sanatria zany a ny hoe ikasitsika tanana olona dia amin'ny mampanabe azy zany a amin'ny mampitaiza ara-politika atsika dia tsy tokony atao kosa nkambany a ny zavatra tahaka zany mety iny angy ny akanjo anaovany de sy de manao akanjo orange izy de miteny fihetsika hoe manomana an'izao fitondrana zao izy mian'ny ampony ingy avy ohatrany any ambomanarina zao rapitso be da be no avy ny TGV fa resy lahatra hoe zay tena mihodina damosina mihitsy zay amin'ny mpitatana nay aty am'izao fitondrana zao gananeniny zay de hoao avy izy de roanao ve ny olona nefa le olona resy lahatra de ohatra zay ngely izy fa io zany a ny akanjo anaovana totopo a na hevitra tsy mitovy dia tsy tokony kosa angamby anaovana herisetra amin'ny olona ary zay koa no mena ny mpitandro ny filaminany nareo nge ny vahoaka manakaramanareo marina fa hoe baiko nareo fa raha baiko aza ny anareo ny conscience reo tokony anenjika anareo ihany hoe nareo zany baiko dia tsy tokony saka nareo fa zoan'ny olona ny mirotsaka eny an-dalambe zoan'ny olona mamory olona amin'ny toerana zay tiany anaovana azy ao anatina lalam-pandrenana zany ka tokony mihitsy anareo tsy anao herisetra na hitoraka grenade na andray vozina akanjona olotsotra indrindra fa solombavamboaka atreto moa dia ny tenanay dia nisan'ny teny misy hoe tokony fonapahy be maso ana solombavamboaka ny Madagasikara le mpitandro ny filaminana iny zay azo sary efa rehefa tany amin'ny société civile sy comité international rehefa tsy anao anao de zao efa misy ny fitorenanao rehefa tsy fona apahy be maso anao efa any amin'ny tribunal any ny fitorenandrano namaniny fa mba ho anatra le nandray vozina akanjo solombavamboaka zany ke olom-bo fitina ngeny miandran'io misy tsika olom-bo fitina ngeny efa nisy zany ny fitoriana zay natao za moa efa niteny vo iny andro iny tokony fona apahy be maso ianao amina solombavavoaka de ho hitanao zany hoe manahoana zany asina zany hoe mahasolombavavoaka Madagasikara vo fitony voaka ingeny fa tsy hoe olololany ary na olom-botendry na olotsotra tsy azo anaovanao an'ireny hoe olona hikamanao izy de raisinao amin'ny vozina akanjo izy ataontsy voanaiky fa solombavavoaka no ataonao an'ireny za moa efa ntenao hoe mifona mbola tsy mifony ianao de efa ny amin'ny tribunal ny fitoranao satria efa hita ny sary anao sy ny mombamombanao zany ao anatin'zany zany natao de mba anatra ho an'ny manaraka mba tokony isy foana ny fifanajana za zao nahazo an'ity zao tsika fanery de noho zay le fifanajana zay na tokony tsy anao fampahafantarana na fafangatara fa nalefa le izy de ry zareo sady miantso izy hoe ekena ohatsy izy no mbola naome taratasy ry zareo zany dia ninona zany samy ikamalakasika de mba misaotra mba mifampisaotra zany amin'ny zavatra tahak'izay na de samy hafa aza ny loko ika politika sy ny firekevitra ary ny administration de tokony misy zany hoe neutralité d'administration zany ny olona administrateur civil zany ny chef district ny préfet zany de tokony mijery amin'ny fijery marina ohatra zao zay natao tahaka izao tokony ohatry zao daholo zany ny zava-miseho eto Madagasikara fa tsy hoe mbo manarina ihany hoe be vahoaka be mbo manarina manohana ny député atoditsoa daholo ny ao tima daholo ny ao andambosa filovamana daholo de atahorana zay nge ny anisan'ny fijeriko azy antony ity faniry mahita le olona be da be rapitsy de hoe tsy nafirifiry ary na manarivony ary mpitandro ny filaminana satria olona manaly no avy eo olona manaly no avy eo de fatan'izay de zay ngamba no isa fa na izany kanaty zany de tsy maintsy atao makasitraka amin'ny mahasamy mikasy atsika amin'ny samy maha olombelona atsika amin'ny fahamezana an'izay autorisation zay iny ary misy faneho-kevitra satria pahay toekarena moa député Tojotsy tamin'ny herin'ny androany ny ministry ny toekarena sy ny volona de nanao fandarana mikasika indrindra ny hoe maninona no tatahaky zao ny vidim-piainana eto Madagasikara de alefatsika kely fotsiny angamba faly ny sombony de etondrany député Tojotsy Andriamampandry fanazavana satria économiste izy ary miresaka fona n'ty resaka inflation ty eto amitsika ny taux de croissance mitondra am'zany zara hay zany nge solombavavoaka Tojotsy ary mamay-pona le izy eto de manana version zany fanjakana amin'ny alalan'ny ministry ny économie sy ny vola de hoenitsika le izy faly vetivetika de miverina atao amin'ny député Tojotsy tsika ndao ary mahakasika ny inflation Madagasikara moa de nosy
de mbola manondrana ny entana ilayntsika amin'ny andavanandro avy any ivelantsika. Dikan'izay ny fiakaran'ny vidiny entana iraisam-pirenena dia tsy maintsy misy vokany amin'ny vidiny entana avy aty anatiny. Reo entan'ireo koa dia entana tsy tonga fotsiny eto Madagasikara fa tsy maintsy tateriny, ary ny vidiny fitateran'ny entana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha tao aorianan'izay krizin'ny Covid sy ny Ukraine Russie zay dia efa inenina zay niakatra ny vidin'ny fitaterana. Ny fret zao taloha raha ohatra ka hoe $1,000-2,000 ny fret ny vidiny zany ny aloha taloha, dia amintsika amin'ny teny zao efa $12,000 ny vidina fret. Ka na iza nitondra teo dia tsy maintsy miatrika an'izay fiakarana vidim-piainana izay satria zavatra iraisam-pirenena le izy. Ary na iza koa mpandinika sy mpamakafaka ara-toekarena dia tokony mahita an'izay parametra izay hoe araka ny lazaiko teo hoe na ny fret fotsiny arana dia efa miakatra, ka tsy azo itovirana zany aloha ny fiakaran'ny vidim-piainana. Tsy voatery hoe isika fitondram-panjakana no misafidy an'izay na isika vahoaka no misafidy hiatrika an'izay fa zay le zava-misy iraisam-pirenena. Ary raha mbola manafatra isika dia tsy maintsy mbola miatrika an'izay inflation sy fiakarana vidim-piainana izay. Fa ny zava-dehibe dia hoe mijery ve ny fitondram-panjakana malagasy, mijery ny vahoaka ve ny fitondram-panjakana malagasy sa avelany miatrika le vidim-piainana lafo eo fotsiny ny vahoaka. Zay zany ny tena zava-dehibe hoe fitondrana mijery ve ito sa tsy fitondrana mijery ny vahoaka malagasy. Dia hitantsika angamba ny ananantsika amin'ny valiny reny fanampiana rehetra izay eto ny fitondram-panjakana malagasy eny amin'ny vahoaka mivantana ireny zany, reny cash transfert ataontsika, varitsinjo, reny karazana hetsika ara-tsosialy rehetra ataontsika ireny dia fanalefahana n'ilay fiakarana vidim-piainana izay tsy maintsy midona amin'ny Madagasikara. Ny fitondram-panjakana malagasy dia nifanaraka ihany koa ara-bola tamin'ny banky iraisam-pirenena, ary efa nankatoavy ny filakevitry ny banky iraisam-pirenena vola mitetina $250 millions etisika anaovana ny antsoina hoe filet de sécurité sociaux zany filet sociaux de sécurité izy io dia vola etisika ihany anaovana an'izay hoe fanampiana mivantana ny vahoaka izay. Ary efa vola araka ny teneniko teo efa vola efa vita soni tamin'ny banky iraisam-pirenena izy io dia efa irosotsika zany tsy maintsy manohy ny fitondram-panjakana malagasy manampy ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay fiakaran'ny vidim-piainana izay. Fa fiakaran'ny vidim-piainana tsy azo itovirana fa satria isika mbola manafatra entana, ary aninana an'izay fiakinantsika aloha amin'ny fanafarana entana izay mihitsiny ny mampatonga amin'ny politika ny fitondram-panjakana malagasy mitodika makany amin'ny industrialisation locale, zany hoe mampiroborobo ny industria eto anatiny zany mba tsy akinantsika loatra amin'ny any ivelany. Dia hitantsika reny nananganana ny orinasa manao siramamy reny, orinasa manao menaka, tenako zao anisan'ny tokana le orinasa manodina siramamy eto toerana mba ienana inflation iny. Ary tsika Madagasikara rery no miatrika an'izany inflation zany Sri Lanka zao efa nalaiko ohatra tamin'ny les produits miniers teo fa any Sri Lanka zao 40% ny taux d'inflation, any Venezuela, Argentine 70% taux d'inflation. Zany hoe mbola azo lazaina ihany zany ny toekarentsika hoe afaka miatrika mahatrika ny zava-misy. Ny antony moa le efa niteneniko atsika alatsao kely fa alatsao kely safaty iny député Todso fanazavana ara-teknika nentin'ny ministry ny toekarena sy ny vola momba le hoe inflation na hoe sondro vidim-piainana ho an'ny eto Madagasikara. Tonga de le farany teo mihitsy ny raisina hoe Sri Lanka 40% taux d'inflation, Venezuela sy Argentine 70%, eto Madagasikara mbola azo iainana. Zao zany zao zava-misy mbola azo iainana. Tsy niteny izy hoe 4% itsika fa any amina données techniques tsika maheno hoe 10-11% ho an'ny Madagasikara. Député Todso. Ya, ovaliko tsara ianao ramatoa ministra za mba afaly hoe misy tanora lasa tompona andraikitra ambony na lasa ministra na lasa député dia mba afaly hoe misy tanora sady tanora nianatra salamitriko zao ary sala aminao. Nefa diso fanantenana misy taminao indrindra fa misy ny fanazavanao iny hoe mba olona nianatra iny ve anao dia ninona pression mahazo anao ve dia reny ve ny
fanazavanao raha matoa nifitra amin'ny resaka toe-karena mety mpahay toe-karena anao ny tenanay koa mety mafy an'izay ny hainao mety tsy hainay fa ny hainay koa mety tsy hainao na hainao minimikipy amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka de ho raisy koa ny teninao teo valy teninao fa ozy aho hoe tsy baty taona inge ny vahoaka voalohany de niteny anao hoe ny fret ozy ianao dia $2000 lasa $12,000 zay no natonga ny fitangan'ny fidim-penana raha matoa minisitra nareo inge no teanao ny fanafarana entana betsaka any ivelany importation lay no nataonareo betsaka ny fanafarana tokony fanondranana exportation nataonareo betsaka fa ny importation nataonareo betsaka dia rariny raha niakatra ohatra zao zany ny vidim-penana noho ny tsy fahaizanareo mifeh zany hoe manokana ny politika amin'ny famokarana anatiny ny tokony nataonareo fa tsy nisy zany miresaka vary sao tsika zay foto-tsakafon'ny olona ohatra zay anisan'ny tena miakatra ny ppn rehetra fa raha mijery mivary sao tsika raha matoa minisitra ny 2022 hatra amin'ny décembre 2022 sao tsika raha raisina 744 000 tonnes no nafarantsika fa ny ivelany raha atao zany ny kajy raha matoa minisitra de mba hainao ve fa 1252 milliards d'ariary izay importation na fanafarana vary avy any ivelany zany fa manino io vary io zay vola be zay naopana amin'ny fambolem-bary eto Madagasikara namboarina ny kanala ny zezika ny esery ny barage de mba namokatra ny anatiny tsika de sady mivelona ny olona eto anatiny mihinam-bary daholo ny olona de misy ny fifaninanana de mamena ny vidy vary anatiny de afaka manondranytsika de mitombo ny devisitsika dia mitombo ny fahefa-mividin'ny olona dia miaina nge io vidim-penana io ray zay raha matoa minisitra ohatra miako anao raha matoa minisitra ny vary nge ny varakasika zao 4 000 ariary ny kilao ny varakasika afarany any ivelany ny makolika 3800 3900 ariary vary malagasy amboletsika iny zany ka ahoana miakatra be ny fret tompoko madame le ministre de misy karazany roa raha tsy hainao misy atao hoe fret aérien de misy atao hoe fret maritime ny varakasika ikaka mandeha avion ka taterina amin'ny avion sa taterina amin'ny sambo camion ke ny taterana an'ireny ka ahoana miakatra amin'ny vary miakatra daholo ny anana ny voatabia ny ppn ka ny frais raha matoa minisitra tsy fahaiza mitatana anao zany no antony vitangan'io vidim-penana io valiny ray zay ny faharoa de niteny koa izy teo fany hovaliko tsara mihitsy angamba nitsepri mihitsy angamba ny teny teo fany tsy hoe angamba fa tena valiko tsara mihitsy ny teny ray izy fanery teo hoe ny importation ny tsy maintsy nanao importation tsika ka zao nge raha ohatra niakatra ny vidy ny ariaritsika rehefa niakatra nge vidy ny ariaritsika ka nanisa reo fiakaran'ny fret io de kely nge ny impact ny fiakaran'ny vidim-penana fa tsisy le politika le fampiakarana ny ariary teto Madagasikara izay zany de nisany tena hoe tena tsy nety nataonareo ary mbola nataonareo hoe ny importation nibetsaka noho ny exportation zany hoe ny fanafarana no betsaka noho ny fanondranana tsy maintsy fanondranana no atao betsaka zay mahatonga ny hoe lavan'ilo io tokony exportetsika io fa miantony fotsiny le izy de normal raha miakatra ny vidim-penana raha matoa minisitra ny finance avenao tsy toekana de tsy hay an'izany ho raisy koa le teninao teo raha matoa minisitra ianao no ny teny fampitana firenena samy mahay statistika daholo tsika raha matoa minisitra samy mahay toe-karena ozy ianao firenena samy hafa firenena tena mifanipaka tsy mitovy mihitsy zany fampitana ataonao zany mampititeny hoe fa taiza renao nianatra
sabaiko fotsiny ianao de arahan'olo izy ozy ianao teo hoe Madagasikara sy Sri Lanka zay efa no tena teo ianao tsara ny vahoaka malagasy mino fa imiaina anako anao ramatoa minisitra sy nareo membre ny gouvernement sy ny mpitondra sady fampianarana ho anareo tia no mba ho fantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra ataonareo fa azabatona ny olona ozy izy Sri Lanka ozy izy ny taux d'inflation dia 40%, fa Madagasikara ny taux d'inflation 11,4%. Ahoana ozy izy tena nyenyendrarony ahoana tena hoe zakan'ny olona any le izy ramatoa minisitra mba jerevo ny PIB no rehefa resaka inflation de jerevo ny produit intérieur brut Madagasikara nge ny PIB $500 par habitant $500 monja anisan'ny tena farany indrindra gisitra fa raha mijery ny Sri Lanka nge ianao ramatoa minisitra $4,000 faniry par habitant ny atsika $500 zany hoe avalo eny ny atsika zany ny PIB zany hoe raha manana mekohatra tsara raha manana $1,000,000 zany ianao eto Madagasikara ny Sri Lanka manana $8,000,000 raha manana $10,000,000 zany ianao izy manana $80,000 avalo eny de ampitanao ve zany izany tena matra am'zany izany tena sahirana am'zany naka koa anao teo Venezuela ozy ianao sy Argentine any am'ry Lionel Messi zay tena tiako be sy Di Maria de omeko anao fa haiko tsara io firenena io de ozy ianao teo hoe any Argentine ary 70% ozy ianao ny taux d'inflation Madagasikara 11,4%. Jereo zany nelanela ny vahoaka malagasy fa ny PIB zay io tena hoe ameta afahana mandrefy ny fahefan'ny olona faniry de jereo nge faniry ny PIB any Argentine nge 10,686 $ par habitant 10,686 ny anao eto $500 zany hoe faniry avo 20 eny ny PIB ny any Argentine ny Argentin zany noho ny malagasy eto avo 20 eny de ame ohatranay zany faniry mba hoe ny vahoaka ika malagasy rehetrarehetra raha manana $1,000,000 zany ny gasy eto ny any vahoaka any Argentine manana $20,000,000 raha manana $10,000,000 zany ny gasy ato any posiny de ampitombo fa 20 zay manana $200,000,000 zany ny olona any Argentine de aiza iza miaina am'zany ry faniry miaina ny olona na mbola mitombo firy ary avo eny ary ny taux d'inflation de mbola miaina ny olona zany ao anatin'zany fa jereo nikany Kenya ny taux d'inflation tsika eto Madagasikara zany hoe fitangana vidim-piainana am'izao 11,4%. Any Kenya am'izao fotoana zao 9%. Efa miresaka an-dalambe ny vahoaka Kenya am'izao fotoana zao nefa ny PIB mbola ambony lavitra nohontsika ny PIB any Kenya noho ny eto Madagasikara fa le vahoaka malagasy de poritina antra de am'izay tsy afaka mandinika atsony de tsy afaka mikofoka atsony de tsy afaka manao hevitra atsony de terena fotsiny zany ao anatin'izay hoe fantrana sy ny fahasiarana an'izay ame ohatra anao koa raha matoa minisitra resaka vary resaka ino ty izy FSS ny tena FSS koa izy teo filets sociaux de sécurité raha matoa minisitra ngany misy ny finance no ny tantana an'izay tsy hainao kory ve minisitra anao membre amin'ny gouvernement ny FSS ke de vola de avy amin'ny banque iraisam-pirenena banque mondiale le ministère de population no manao coordination no mandrindra an'izany fa tsy ianao ary zao le izy irerenao ve hoe ny FSS hoe niakatra 250 millions de dollars ozy ianao no azo fana après findramana io raha matoa minisitra de sanao ve am'tena io nge le vola zaraina sy zavatra zaraina amin'ny olona mbola tsosy reny averina misy zanaboly tadidio
rehefa resaka sosialy ohatra reny le izy ka vo miakatra ny vola alainao de tena matra zany anao tamin'ny régime teo aloha nke tamin'ny fitondrana teo aloha faniry ny FSS tadidiko mihitsy 40 millions nianga tamin'ny 40 millions de dollars afaka roa taona izy ny ena faniry ny ena 30 millions de dollars matoa zany ny ena de tsara zany le toekarena de ny nanana zany le olona ny nahatra satria kely le fanampiana na le vola azonao fa ity zany lasa mitombo 40 de lasa 30 de lasa nahazo 250 millions d'euros tsika de faly ery nefa zany nomidika fa vomaika mahatra le vahoaka malagasy de zavy ny rerenao raha matombo misitra sady io nke vatsina konana io FSS io le fampasvolesapena hoe mizara voly ty ny zara zavatra de lany io de roa andro iny de lany de telo andro nga iny miteraka sehampiarina sa seham-pamokarana fa matombo mitombo zany ny atao anomezana ny vahoaka de tena vomaika zany mahatra le firenena sy le vahoaka ao raha matombo misitra de tsy hainao ve zany mety hainao angamba fa no le sezakely io ve de lasa hoe ny argumentanao tena any amitsisy ao anatin'izay sofa teo tsika faniry ny tena matsisy teo mpamakafahakara toekarena mpamakafahakara itsika inkeny resahany am'zany de mamany anao sasany androany hoe mba valio ary zany fanazavako zany zary mangataka misy andray raha matombo misy andao no débat ndray tsika nisitra teo alohanao moa efa nangatahako fa tsy sa andao resaka toekarena sy teti-bola mpanjakana isika de vitan'ny vahoaka eo hoe iza zany ny tena mitombona ny zavatra nresahany tao anatin'izay zay ngamba faniry zany ny fanazavako ara-toekarena am'izay valiteniny nataon'ny raha matombo misitra zao fa ny politika atao zany dia tokony politika anatiny politika amin'ny fiarina rehefa manao fotodravitrasa de fotodravitrasa foanao de ny fandranana ny toera atao ampidirina ny devizy rapatriement de devizy asiana orinasa famokarany eto dia rehefa misy zay rehetra zay akoatry ny mpizahatany zay atsofoka ao dia mitombo zay devizy zay mitombo miasa ny olona rehefa ny famokarana anatiny no ataonao dia mitombo ny fahefa-mividin'ny olona ao anatin'izay dia nafiry ny fitangan'io vidim-piainan'io de rehefa mitombo ny fiarinao de mitombo ke ny PIB nao rehefa mitombo ny PIB nao de mitombo ny fiarinao ka nafiry taux d'inflation na fitangan'ny vidim-piainana rehefa mitombo ny PIB anao hoe mitombo lavitra be de zakan'le vahoaka le fiainana am'izao fotoana zao fa am'izao fotoana zao zany tsy zakan'le vahoaka le $500 PIB no azony par habitant nefa 11,4% ny inflation de zaka zany le izy fa ny olona matoa misy hoe 20, 25, 40, 70 ambony be ny PIB ny de zakany tsara izy miaina finaritra daholy ny vahoaka ao aminy le fanazavana le hoe misy ny resaka indostrie sirama menaka échantillon reny le odofo manko itiany tenen'io isaky ny industrie isaky ny district de misy industrie sy le hoe tanketsy air industriel fa tsy mahasehaka an'le tsena le izy fa manao échantillon kely fotsiny izy vitsivitsy mba entin'le lazana hoe manosika le fitondram-panjakana fa tsy mahasehaka mihitsy le satria le production anteraky reny industrie reny nge tena tsy hita mihitsy eo nivon'ny le tseny ka reny le entin'ny lazana efa miezaka fa mbola lavitry ny afony kitay eny ary député Todosoa Andriamampandry TFM tsy efa iny TFM iny ay tonga diny iny toekarena sa solo zanao so de za manko saika antany kely resaka zo allo mba antany tenena zo satria tena tatoato ohatrany adevitra be ty resaka zo droit ty de aloha mba antanina misy aloha député Todosoa am tena hoe mba mampampianatra mpikariko anao mpikariko ampampianatra ya efa kanampianatra resaka toekarena zany teo sy ny resaka iny ty izy fitangany kafidim-piainana sy ny kafaefa mividy sy ny FSS fa tsy mihina mahazo anakosany androany ny vahoaka namaliako Andriamato ministra teo aza ataotra anao Andriamato ministra fa tsy akany toeranao fa manoro sy manampy zany mbahafahanao mandinika tsara amin'ny manaraka rehefa miteny anao fa raha misy zany no mititeniteny foana indrindra fa hoe misy ny fitataram-bola sy ny toekarena zany ny mititeniteny foana
de sarotra eny satria reny ny tsarain'ny olona atsika fa raha ministra any ministera hafa ianao mba azo le fierina ihany raha hoe mititeniteny foana ary a fa raha ministra ny finance sy nitoeka reny zany nyteny zavatra fahatany tahaka reny a de enatra ho an'ny firenena zozy ianao fitiniko anatina ray minitra angamba fa ny fotoana efa mandeha efaniry a ny zo zany dia ny olona dia ika mananjo daholo rehefa voateraka ny olona de mananjo izy a hitomany hisotro ronono rehefa lehibe izy mananjo izy sakafo ika mananjo izy a tokony omena zany a ny trano honenany ika mananjo izy tokony tsabona mananjo ny olona hianatra ary mananjo ny olona zany a arovana daholy raha hiditry ny trano izy na mivoaka ny trano izy dia tokony misy zo zany a zay miaro ny olona ao anatin'izay ao anatina zon'olombelona zany zay zay rehetre rehefa voatotoana zany ny zoan'olona raha nao fihetsiketsehana izy raha hiteny amasom-baoaka izy dia zoany zany raha nao zavatra izy any misy ny tokantranony any tsisy afaka na domaine privé any tsy afaka ikitikitihanao azy mihitsy zany zay zava-dehibe n'le zoty rehefa voatsikitsaka ny zoanao de le maha-olona anao mihitsy zany a no vohitsakitsaka ao anatin'izay ka izay zany a mifanitsahana zo zany dia hiaran'ny lalàna zany a faniry io zany tena hoe mahay anao anao ka zay zany mahatonga ntsika sarotany hoe nanao fitsikatsehantsika na ilahatra n-dalambe tsika tsy toko mihitsy ny zavatra hoe isan-kanananao de manana zo zany ny mpitondra hiaro ny vahoaka fa sy ny fananany fa raha mifanohitra am'izay zany a dia tsy mety zany ary tokony isy zany sanction atao an'izay olona manitsaka ny zon'ny hafa ka de tokony fantatsika zany zany a tokony tsy anaikilevena zany tsika raha misy olona na izy na mpitondra izy na iza zany a ka manitsakitsaka an'izay zo atsika zay fa zo atsika zany a no mangataka sy mitady ary tsy mila angatahana akory ary fa zo atsika tokony men'ny mpitondra atsika zany zay zo zay tokony men'ny mpiarabelona atsika zay zo maha-olona atsika zay zany a na ny fanabeazana io na ny fahasalamana io na ny trano na ndrano madio io na ny fitenenana io na filarana andalambe zany io a na ny fiangonana io zay tianao iangonana de mananjonao a tsisy tokony andraranao zany a na izy na iza ao anatin'ny fiarahamonina sy ny firenena mazava sa tsara izay de makasitraka ny député Totosoandre Mampandry nitondra an'izay fanazavana izay somary naka fotoana kely tsika fa matevitevina be ihany ny sady feno de feno ny fandaram-potoana eto zany dia mamarana ny hoe rapitso enanikajy Totosoa Ambohimanarina Ambatolampy Ambohimanarina mazava ho azy a tena tongava maro be isika Ambohimanarina sy manodidina ara-dalàna tsara ny etsika satria efa naseho an'ny député Totosoa teo zany ny fanomezan-dalana avy any anivon'ny préfecture ny polisy de hoe ny daholo isika menakavy telo sosina be zao no atao hoe ny fampiarabana tratry ny taona tatitra ataon'ny solomaboaka Totosoandre Mampandry de fanentanana ao anaty lisy-pifidianana fa rehefa vitsy zany rehetrarehetra zany de manao nofokena tapevana antsika mba ahafahantsika zany amin'ny fety ampifaliana de isy lay mozika papirevy sy ny sisa eny atoerina eny efa milamina ny fitandrona ny filaminana de tongava maro isika menakavy zany de amin'ny enina maraina hoy ny député Totosoa de efa misokatra amin'ny vavahady de mifefy tsara tsisy atahorantsika rehefa tonga ny tapona Ambatolampy eo tsika de adresy diso fantatry ny rehetra hoe aiza nikanja ny Totosoa de fa hainy rehetrarehetra zany ao anatin'le tanàna mifefy makasitraka député Totosoa dia makasitraka atsika da makatelina atsika fantatro fa mahay mandray vahiny ny mponina Ambohimanarina ho avy ny ray aman-drenitsika ny filo Ravalomanana dia raisitsika amin'ny tena hoe oby sy fifaliana no andraisantsika azy ary aminatina firaisakina sy ny fihavanana trany ao anatina filaminana zany no naovantsika an'izay etsika izay koa dia mirary soa atsika mirary fahasalamana atsika zany dia samy tratsiny rapitso daholy misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy veloma tompoko de mirary farany herinandro mahafinaritra atsika rehetra indray zany de amin'ny herinandro indray tsika tafiaraketo zay mamarana ny volana marsa 13 sy 2 arivo